hoe mila tsy de mifanezaseza fa mbola mitanjona sao misy aretiny de hoy zay hoe manavakavaka kosa zany de izy mitenenao hoe ohatrany lazainy le namana vazao hoe mitarehako mahitsy mizesta barery zay raha vao mijery aho izy tonga de teo lavidavitra satria olanao azy za moa zany eto zany de inona fa de anao freestyle sady za meno zareo an'ity eto Ambohipo anaovana sary am'le hitana zao ohatrany andrano zany talatako robaka zany de misy sary le izy de tsy mbo alefa mizalahary izy zany zao zany nazao zany zao manano fotsiny hoe ohatran'izany ny feo ka le resaka freestyle koa de zao hoe lasa saina ho azahay fefa betsaka may ny volo tratra aloha de may ny anglisy may de ny andomboanjo koa de may voanjo iverino milay ny afinatsangana na may tonisy ray raha miloka vola may tokony ho sakafonay mahazo be ny zava-may zay tsy inareo tsy azo ataonay iny ko zay tsy nandoroko may rova fatatazy zany may ny radio-pirenena efa tatazy zany may koa ny tranonjakoto-be ronono efa tatazy zany sao mirehatra ny tanety may zao ny tanety zavatra tsy mety isanandro zao de may fonozy ianao de miavaka amin'ny jezy tsy afaka manezy tsy afaka mamono volavo ve no atono tena may de eo de miresaka dolonzay de mijery fotsiny taxi brosy mandalo ny olona mandalo tanana angeny nandoroan'izay zay le izy zay mba tiako maka aloha fa rehefa avy amin'izay de vita ny fotoana an-tanety may de tsisy ny orana de menimenina an'izay de ny rahona tsy misy ny andeha alatsaka amin'ny ropina tsy tena zay aloha de miresaka an'izay fa mila famatsim-bola an'izay hoentina mandeha mamboly azy de manao selfie miaraka amin'ny zanak'azy tsy anivy zao fotsiny any teneniko efa mba nahame vahaolana zay ety an-tanàna hoe zay ety an-tanàna nampiala io momba ny resaka hoe doro tanety sy ny sisa eno zany de azo lamosiko zay aza zao tsy tafiditra anatin'le sekoly satria ohatrany tena tsy maininina ko atahoana moa zany fa zao fotsiny mba tenenjasy izy iny le zoza tsy mahafaty afo zoza tsy mahafaty afo fa rehefa mainy kakazo fanaka rehetra tsy lafo zoza tsy mahafaty afo zoza tsy mahafaty afo I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay marefa iny zay manasa olona alasina hitarana lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao miraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana Orange. Galana, miaro ny fahasalamany mpandeha taxi be. Sandahana et compagnie. mahafinaritra tonga de mipotra le sady efa kely sisa de no télé mihitsy tsika voatafitra ny générique de efa io izy ary générique amin'ny manaraka ataontsika mba sary mihetsika ihany koa mety asa atao zany atao sary mihetsika ihany koa générique rehefa mandeha fandarana rivotra mivantana hitanao amin'ny sary amin'ny Facebook miaraba tompolasy tompo vavy salama aby tsika rehetrarehetra miaraba Zoko Francis Ranapavla resa miondrika ambany de ambany mpanjaka dia miaraba ankely ihany koa indrindra fa ianareo mpanaraka tsy tapaka ity fandarana ity tonga de atoko fa mampalahelo izy hoanareo hoe salama aby zany hoanareo zay mpanaraka ny lalao baolina dia nahafantatrinareo an'ilay mpiandry tatokazany BFV lava be iny izy Nkono izy kono
lava be iny izy Surnom ngamba Nkono surnom fa le anarana moa izy de nandao antsika koa le namana io betsaka ny zava-bitany coéquipier-ndry Rahery be zany niaraka tamin'ny Clément niaraka tandry Clément maro zareo reo rato kely Rahery be reny Nkono de nandao antsika izy eny amin'ny firenena Itosy eny raha tsy diso no iandrasana ny vatana mangatsika de raha fianon'ny fianakaviana sy ireo mpiara-milalao taminy mpiara-milalao taminy tao amin'ny FCBF dia mahereza daholo za raha anay aby zay hoy sa mahay mitaro voalohan'ny volana desambra androany andro maneran-tany adina amin'ny sida enay mihitsy ny tamo anatin'ny foaza de fanalafatra be tamin'iny nareo izy tomin'iny ray de azo mantsy ny fanalavana maninona re atao anatin'ny fandaran'ny foaza ny valapatra be tamin'ny resaka sida mihitsy nareo zay tsy ratsy fa de hoe amafisina zany amty fandarana rivotra ty fa de fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny ady atao amin'ny sida samy hafa ny dikany hoe andro maneran-tany sy ny andro iraisam-pirenena ny ray journée mondiale ny ray journée internationale zay rehefa dinihana na miteny frantsay na miteny gasy tsy hitako zay mahasamy hafa azy inona mahasamy hafa ny maha journée internationale sy maha journée mondiale azy fa de manerana zao tontolo zao daholo anisan'ny mankalaza sy mampatsiahy an'izay ady atao amina resaka sida zay efa ny valaparanareo lavabe teo moa le izy azo avy amin'ny alalan'ny firaisana azo avy amin'ny alalan'ny vohoka azo avy amin'ny alalan'ny raha amin'ny lafiretrarehetra mihitsy raha io misy le mitsinjona zava-maty brosy ny fiabiny ny raha mandrika atao villa rayon d'or zay boky soratany Émile Parson de la Marquise nyvakinay zany boky zany ny fangataham-panazavana etsy roa no resahantsika amin'ity androandroany ity isaorana ny galana isaorana ny orange isaorana ny sandarana zay mpanoana ny fandarana afaka mijery ny fandaharana rivotra amin'ny alalan'ny Facebook nareo mandeha mivantana izy zao ny olona koa moa rehefa tsy tenenao zao de adinodino na ny tena zany na zany mana dinidino rehefa mahita way le ty ay mandeha mivantana kay moa androany talata sy lakamisy mandeha mivantana amin'ny Facebook mandeha mivantana amin'ny YouTube Facebook jerenareo RDJ 96.6 FM zay anarana Facebook ny anarana YouTube any RDJ FM 96.6 ndana mijery daholo tompoko ary de jereo zahay famadika ny fangatahana fanazavana amin'ny asa mandraraha-panjakana izay notokanana tamin'ny alakamisy farany teo teny nanisana no resahana eto izy io de ivontoerana anankiray ahafahan'ny olo-pirenena rehetra manotany ny zavatra zay tiany hatao eo anivony sampandraraha-panjakana anankiray na aiza manerana ny Madagasikara dia mandeha io zavatra io na aiza ihany koa mandeha zao tontolo zao ngamba de mandeha fa ohatrany tsy mety le satria numéro fixe no atsona numéro atsoina amin'izy io dia lay numéro court antsoina hoe 640 na 740 enina efatra aotra antsoinao io de mahazo manontany zay tianao anotaniana ianao mandritra ny 10 minitra amin'ny sarany 500 ariary misy sarany izy io tompoko ka raha ohatra ka orange ny telefoninao dia crédit orange no hoan'ilay akanan'ilay 500 ariary raha teloma de toy izany hatrany raha Airtel de toy izany hatrany reo anankitelo reo ihany aloha hatreto no opérateur miara-miasa amin'ny Ivo Toro Hay na centre d'information et d'orientation no filazana azy amin'ny teny frantsay momba ny raha-panjakana aloha no resanao fa tsy miresaka raha privé izy hoe ohatriny nakay vidy le ordinateur amidinareo ao amin'ny anao tsy miresaka zay ny ao fa momba ny raha-panjakana ny zavatra tena be mpanotany de ny eo amin'ny tribunal ahoana ny fomba atao raha ohatra ka haka casier judiciaire bulletin numéro 3 ohatra anankiray zay de azonao atao ny miantso ny 640 na any Ambilobe anao na any Ambovombe anao na any Ambositra ianao manomboka amin'ny Amba avokoa ireo tanàna anankitelo reo Ambovombe, Ambilobe, Ambositra fa na toerana tsy manomboka amin'ny Amba aza dia azonao anontaniana daholo amin'ny lay numéro 640 atsonao io manomboka 7 ora maraina hatramin'ny 10 ora hariva amin'ny andro fiasana rehetra alatsinainy ka hatramin'ny zoma azonao anontaniana de zay tianao anontaniana eo anontaniana fa tandremo 10 minitra ihany ny faharetan'ilay 500 ariary raha tsy zany de miditra 500 ariary anankiray vaovao indray ianao ka raha ohatra ka mametra-panontaniana ianao hoe
inona avy ny fepetra atao kay tompoko raha ohatra ka te hanao casier judiciaire bulletin numéro 3 izaho dia iretsoreto no izy zareo no fepetra arahanao mamorona ianao taratasy toy izao mamorona ianao taratasy ohatra nitsy manomana vola ohatra nitsy ary de tongava ho ananiny omeny anao lay toerana andehananao de am'izay fotoana izay raha sanatry ka misy fanampanazavana tsy feno dia mbola afaka miantso ianao amin'ny fotoana manaraka de omeny numéro ianao hoe numéronao ary dia CJ ohatra zany CJ numéro 003 CJ 003 satria ianao no olona fahatelo ohatra nangataka casier judiciaire de rehefa miantso ianao manaraka de le CJ 003 ihany ty io ay ve tonga de jereny zareo ny dossier anao ay efa vonona ny dossier tompoko karaha ohatra ka mety aminao de tongava mantovy vola ianao ary amin'ny zao eto zany de sady antanina ihany lay sampandraraha-panjakana mba hanome ny fanazavana rehetra ny information any amin'ny ivotoro satria tsy resaka fitsarana ihany fa ny resaka rehetrarehetra eny rehefa raha-panjakana no anotaninao tsy raha privé fa raha-panjakana no anotaninao raha miankina amin'ny fanjakana de azonao antanina ao amin'ny 640 avokoa na mikasika ny fahasalamana io raha-panjakana ao ka raha te anontany ianao hoe efa misokatra ve tompoko le fifaninanana ao idirana ho mpitsabo mpanampy ao amin'ny sekoly mpanjakana toy izao iny de mamaly zareo ao hoe eny na tsia ka raha ohatra ka misokatra izy io tompoko de inona avy kay ny taratasy ilainy de rovina ny farafanaterana le izy de ohatriny nakay ny sarany zany rehetrarehetra zany azo fa tsy mahazo rehefa manao zany la de anokakana farany tsy mahazo le anokakana kosa ka marina fa efa nofanina kosa le mpiasa ao reo mba tsy hanao anokakana amin'ny farany hoe tena anokakana mety 21 isaky ny ray minitra la miantso tezitra izy amin'ny farany fa izao izy io mantsy efa nisy traika efa ihany satria tadidiko tsara mihitsy ny tao amin'ny orange taloha raha efa miantso lay numéro cour antsoina hoe 204 lay service client 204 service client ny orange raha tsy diso raha mbola tsy niova de rehefa miantso anao ianao taloha gratuit maimaimpona azonao atsony io na firy amin'ny olona rehetrarehetra satria moa zay no andraikitry ny toyny antsoina hoe call center itony mandray antso ny olona rehetrarehetra ary rehefa manadala am'izay reo tsisy atao miantso izy amin'ny 1.10 sasany alina allo manao tompoko mba mamaly amin'ny pahendrena tsara mihitsy le vehivavy mandray azy orange ma zegny iny tompoko inona azo atao anao tsy zany boka fa iza io tsisy atao ke mandromandry fo za io mangikiky za tsisy namagna ke mba te resadresaka tonga de akaraboko le sipa kosa aloha le izy fa tena ompany tsy ataony ny tena raty tsy ataony fa tena tonga de akaraboko le telefony hoe tena zany kosa ve raha miseny ianao ny sasany zany ray izy izy re tena hoeti-pahatsorana amin'ny ora fiasana miantso izy allo nao orange fa zao allo eny toko orange ty mandray anao ty ka zaho fa nanontaninareo fa ohatrany tsy mahazo tsara telefony toy aminay atoy mandeha tsy mandeha tapatapaky zay azafady toko fenao moa zao aizany misy anao io za zao ambony fandriako eto matoritory aho zao raha toy zaho tandakozia nandra zaho andakozia ao re zaho le olona ty am'tany hoe any aninony anao io zao le zaho hoe mandeha andakozia ao le za mandeha amy salon tsy mandeha raha toy io resaka amle technicien nefa io mba jereonareo le pilonarianany na zalafa ohatrany tsy mahazo tsara zay ny fa azy any andakozia no teneny ny ao andakozia fa manara totsaka iampiry le za veriko fa zao moa tsy tenenyle amle orange amin'iny fa izy moa zany hoe miantso anay aty amle toerana any za zao izy mazava beko tsy azoko mihitsy anao averiko zay anatao zareo everiko kefa tsy everiko hoe fa aiza zany zao miantso anay eto amle toerana tsy mahazo mihitsy ka hoana zany zao ito mandeha ka moa tsy le manandrana le micro tsy mandeha ty eo amle miteny ratsy iny am'zay le banto mandeha le izy allo 1 2 tena tsy mandeha ty ao amle izy mihitsy izy no mandeha eny mivoaka ry amy daolo be ry mihitsy le teny ratsinao le aza ka izany no ilazana hoe raha ohatra ka misy fanampanazavana zany tiana reo fantatra mikasika ny asa mandraraha-panjakana aza misalasala miantso ny 640 io de manomboka amin'ny valo ora maraina andoavamboly io andoavamboly dimanjato ariary izy io ary misy olona ihany kio sany nantany hoe olona firy moa zany mpiasa ao 3 mahery mpiasa ao am'izao fotoana zao ary reo olona 3 reo azo atsona na de amina fotoana anankiray aza no hoe miantso ianareo farafakely olona 10 afaka mandray antso amina fotoana anankiray zay farafakely ny olona 10 afaka mandray antso amina fotoana anankiray
zany hoe afaka mifanototonao zany ny antso ka na ohatra ka hoe amin'ny opérateur anankiray ohatra hoe Orange zany olona 5 na 9 ndray miantso tafiditra somatsara mihitsiny toy zany koa na ny Telma na ny Airtel afaka miditra somatsara mihitsiny olona maromaro eo de nisy fahatapahana kely ndray zao saritsika sa mandeha any amin'ny olona mandeha any amin'ny olona kaika ny fiatsona zay ataonareo zany de mandeha somatsara mihitsy voazo nareo le numéro nareo de tahirizy tsara mihitsy hoe numéro ko dia KFW 39 ohatra zany ka io ihany no etsonao rehefa iresaka momba an'ilay ataontsika hoe fangatahana passeport ray ianao avy any vangain-drano allo azafady masaiky hagnontany izaho hagnontany fagnamboara passeport manao koa le fagnamboara passeport io de azavain-jareo aminao hoe ny fanamboarana passeport tompoko de mila manomana ianao karapanondro mila manomana ianao copie lava mila manomana ianao vola to zao ary makanesa ianao atsy ananinatsy de izy io tsy maintsy mandeha aty Antananarivo ianao ohatra tsy maintsy manao zao da mbia moa iaho zany sy miakatra agny andraso aloha rahamatoa ramadama antanina tsara aloha le tompona raikitra satria mety mbola misy zavatra kely tsy ampy kely ny fanampivavao aty aminay aty da izy amizay gn'andehanako de manatony ianao varavarana de mivoa ianao de avy miditra de zavatra ohatrohatran'izay no atorony anao ao ka rehefa miantso anao manaraka azafady ramose masaiky agnontany aho numéro ko KFW 039 mbola hitanao hitako ato ny anaranao ianao de angataka passeport da izay misy hitadiavako aminao de noho izany efa vonona izy ka de miakara amizay ianao fa mila makasary tapaka aty any makasary tapaka satria misy lavitondro tsy maintsy atao ato de aty Antananarivo ianao manao an'iny ohatra zany fa tsy miteny arina olo hoe zao vola aloha de hoe aiza ny ahitana ny vola io io kosa angamba tsy voavaliny 640 aiza ny ahitako vola be zany ohatra le tamin'ny maraina koa tiako misy le hoe atiny hoe tsy manana famadinika le mpivarotra de 10 izy de atao ina le 10 atao izy Larisa ataovy anakiroa ataovy 10 anakiroa zany no tenen'ny Larisa ka atao ina le 10 nao ataovy Larisa na faravarina de aleo ataovy anakiroa izy ataovy anakiroa 10 ataovy anakiroa atao ina le 10 nao mba atao vary rokapo nefa rano mbola hoe atao ina 25 nao tsisy ka misy olona tsy mahazo izy koa manomany ianao vola eo amin'ny 9 leo hoentinao aty aiza gnahitako hoe vola 9 de tsy hitako ne misy azera mse izy eo ny misy olona hafahafa fandraisana osy izy le pasteur zany amy raika 10 atoandro io ary zao de ataotsika ny hira 970 sy 300 azafady pasteur iandro efa amy raika 10 ty da ho vitasika aby hira 970 sy 300 zany atoandro andro ty za le ty efa vopa tam'izany tam'izany le miandro faty le miandro faty de manao zany 345 izy le olona zany tsy vity zany talina voaka hira maro zany da ho vita be hira ame andro efa amy raika 10 ty da atao sika be hira 970 sy 300 pasteur anao ty da tsy mihesaitra anao eno mosary olo telonjato koa sy ho vita la ka eto zany karazana fanaovana fampahafantarana ihany io ataoko io no karazana dokam-barotra satria tsy maintsy mbola ampahafantarana moa zany io zavatra io eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina no miahy azy io misy ihany koa no teny hoe sao de mandray piasa ty mandray piasa ty lozy de 100 ny olona sao de mba mandray piasa raha nareo fa ahoana nanaovana recrutement zany olona zany fa io tsy nisy piasa vaovao nampidirina tao fa le piasa teo anivon'ny ministera rotota reo ministera rotota teo anivon'ireo sampandraraha rotota ireo ihany no nampidirina ho piasan'ny ivotoro na ny ivon'ny torohay izy io dia toerana efa tao ihany hatram'izay ary piasa ny nahodinkodina avy atsy amin'ny sampandraraha tatsy anana sampandraraha tatsy anana sampandraraha tetsy anana avy ao anivon'io ministera serasera sy ny kolotsaina io ihany no nalefa nakao anivon'ny ivotoro marina moa fa de maro be tena misy ny androfana misy ny tsy androfana ny mpiasa-panjakana ka dia ireo zay hita fa afaka mifandray aman'olona mahay miresaka amin'olona tsy mahazo tsy mampiteny an'le hoe ohatrany moa le teneny ino moa le hompafanao ny amin'ny farany hoe ndana mahazo any hanokakana le tsy mpiteny an'ireny tsy mahay miteny an'izany zareo nakakana zany ary mbola tsy fatana nikakana sy ny fangaraka reny tsy hay no miteny an'ireny fa ny olona mahay miteny an'ireny de tsy navela hiditra ao amin'ny ivotoro ny fifanana raha vao olona tsy manana souplesse kosa aloha tokony tsy hiditra tena eo raha tena misy fomba fitenina mpiasa-panjakana io na aiza ny toerana misy am'le toerana hoe ahoana kay fanaovana copie zaza voateraka ahoana kay fanaovana copie na zaza voateraka fa ianao kitakitain'io piasa ialana tsy fa piasana commune matetika tena manao azy zany tena kitakitain'le olona io ianao fa tsy tanao ve soratra io e le olona efa tsy de mahita rehefa manamboatra karapanondro eny amin'ny faritany nanisana koa faritany de fa tena io madame io fa tena misy tsy haiko le fitenenana fa tena olona faiza afampary tsy gasy nga ale mandeha any
fa tena misy raha matompiasan'ny poste zay tary amin'ny poste iakatra eto tany veto le voateny teto amin'ny rivotra izy ny afarany ny antso ny tenako mihitsy le hoe fa ahoana mahiny zay ny teneninareo ao amin'ny rivotra ka zay ngany ny teny le izy olona ny antso avany ny teny mikitakita be le mpiasan'ny poste ao ony rehefa mandray olona tena izy mahakivy be alaizy kosa aloha tokonyolona tokony misy hoe olona ohatrany ny ako zao zany troako voninkazo foana ny eo amin'ny firaisana voalohany tena troako voninkazo ao firaisana voalohany sady vetivety ny fanaovana zavatra no olona fentsika amin'ny po faky fitaratorana fotabe amin'ny boîte ny Victor là ho anareo zay commande cochon de lait amin'ity farany taony ity de tsy manao tsony fa io fa jereo Francis io le izy io kosa efa tena reniny mihitsy kosa io fa amin'ny efa farany taona ohatr'izao moa dia maro ny doka de zao de fa raikitra sady ny doka sa telefônina aloha ay telefônina kay aloha allo allo mahita sary daholy ohatrany manamafy kely le felikodindraha Cyril teo hoe ina moa ny azotsika ambara am'izao zany satria mananamana tonga avy any amin'ny ilany atsinanany iny de mananamana tonga avy any amin'ny ilany ndrefany iny ary misy sary eto amin'ny Facebook may internet may menimenina amin'ny resaka rano sika tsy mandeha ny rano tsy ampy ny rano nampy phréatique sy ny rehetrarehetra i Madagasikara sy ny olona ao aminy ve tao anatin'izay 10 taona ny maro zay nizaratsika tsirairay mamaly de zao lasa tsy mampitememehy tsony mahitsy tena sirerany analo hoe mijery ny sarina dorotanety de misy taxi brosy mandalo anelanelale izy iza ny tokony amory aniza de iza ny tokony ampijanona ny zavatra atao rehetra fa andao hiady amin'ny dorotanety amin'ny heritaona ohatran'izao volana oktobra novambra desambra indray de eo ny ray za aloha de efa anisan'ny teny efa anisany ary efa anisan'ny tena nanome vahaolana isy fivrinana ataony tetsy amin'ny le pavé tamin'ny ray volana misy tompona ndraiky mpanjakana atao zay tsy mahatompona ndraiky mpanjakana anazy amindesahany tao fa anatina fikambanana zay mifandray sady mifandray amin'ny fiangonana mifandray amin'ny fokotany mifandray amin'ny fiarahamonina de hoe zao fanazavana momba ny dorotanety ny olona pipiombery mandorotanety sora zao fa may le izy aloha may le izy de mirehitra le izy de rovitany ajanona ny fiainantsika menakavy manontolo ajanona tsisy manao nininona intsony fa mandinika momba ny dorotanety azo atao zany ozy tsinona atreo aloha zany fa ohatra mitady rehetra le tsy mirehitra atreo any aloha fa nahita an'le sary rangaha tena mitomany sisa tsy ataoko mitomany sisa tsy ataoko tena malahelo tsitako tsy ataoko andeha hamonjy ny lalam-pirenena fa efatra zany de andeha hamono afo ho anareo mpanao reboisement rehetra nampiasana privé nampiasana fanjakana mangala automobile de andana dolo mamonjy ny lalam-pirenena fa efatra mamono afo okay zany ho asanay taloha zany mamono afo zany isaky mahita afo naiza zany mamono afo foana zay eky nareo le lako alohatsika fa za fa saika ambaita amin'io dondriny nakany amin'le afo ny olo-pirenena rehetra amin'le riva Question. Qu'est-ce qui est d'une blancheur éclatante, souple et parfait pour vos imprimantes, fax et photocopieuses? Facile. Paperline A4. L'idéal pour tous vos tâches bureautiques. Impression noir et blanc ou couleur et totalement multifonction. Paperline, le choix de votre succès. Distribué par Chandarana et compagnie. Ho anao te hanana smartphone tsara sy manaraka toetrandro efa nivoaka izao ny Itel série S16 izay tena tsara manana écran feno vaovao dot notch sy caméra IA ary ahafahana manao automatika ny fangalana sary amin'ny fanaovana selfie. Ho hitanao amin'ny galerie Go avy hatrany ny selfie rehetra nalainao tamin'ny Itel série S16 eny amin'ny magasin mahazatra izany ny fotoana. Itel série S16 selfie IA ho antsika rehetra tsara kokoa noho ny hafa. Ino ty paozinao rodana petiriny eny? Andray mbola imezanao ihany zaza efa intelo be zao na milokosy tamin'ny alina visaka ka mila mitady solution tsika marenina aloha te hiadana slipers ampiasaina slipers za manomboka zao cool slipers zaza salama ho fiadana ny tokantranoko mpamorona ianao mpandrara mpanao asa tanana pikaroka
isika rehetra dia mpitondra famoronana hevitra fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny OMAPI dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra iarovanyizany sy azonao ny mari-pananana. Izany irery ihany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsara-dravina. Tongafa mandrakitra ny soratra ny zava-noforoanao aty amin'ny OMAPI Ambandi na antsoina ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny OMAPI. Ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifaninanana ankalalahana. OMAPI. Mpiasam-panjakana ianao mankafa compte aingana amin'ny Société Générale Madagascar. Maimaimpoana mandritra ny 3 volana ny saran'ny taxe izay alainao. Maimaimpoana ihany koa ny fikarakarana ny fahatongavan'ny karamanao aty aminay. Tsy vitan'izany raha mindram-bola soa feno ianao dia tsy misy ny famerenan'izany hatramin'ny farany taona 2024 ko manatonaingana ny mahasoa akaiky anao indrindra ary. Société Générale Madagascar, c'est vous l'avenir. Efa korana be sady na Michel amin'izao akatoko ny fety zao. Isy fanentanana sy lalao azona fanomezana maro be. Manjifa solika na menaka na koa entanao amin'ny shop Shell fa 3 alina monja ny laninao dia efa mahazo cadeau eo no eo ianao. Araho ao amin'ny page Facebook Shell Madagascar ny fandaharam-potoana amin'ny hetsika isan-karazany. Eny amin'ny tobin-tsodika Shell zany ny fotoana e. Andao hiaraka ankalazany fetiny krismasy taom-baovao miaraka amin'ny Itel. Mandritra ny promotion atolotry ny Itel, ny voalohany hatramin'ny 2 Desambra, mividiana smartphone Itel na télé écran plat na écouteur Bluetooth Itel ary mahazo fanomezana eo toy ny gisa na gany na akoho anaovana fety sy loka maro hafa. Ny fisariana dia atao isan'andro eny amin'ireo tsena Itel mobile manerana Madagasikara. Koa fangana ary maka ny anjaranao. Veni, le triptyque eau potable, assainissement, hygiène, est vital, essentiel, nécessaire, important pour tout citoyen. Oui, l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à savoir des toilettes et des douches propres et accessibles, ainsi que de pratiques d'hygiène avec un savon et un dispositif de lavage des mains adapté à leur physionomie, est un droit fondamental, comme pour tous les citoyens, pour les femmes et les personnes vivant avec un handicap. Malvoyants, malentendants, muets ou ayant des difficultés motrices. Sachez que le projet Veni de WaterAid Madagascar est présent dans les districts suivants: à Kasbé, à Tsimdjan, à Varadjan, à Mbujachin, Manzakanji, Muramang et Sojourn Mandit. Oh là là, besoin de changer, de m'amuser un peu. Mais vaut mieux rester à la maison ces temps-ci, et donc... Tu peux très bien t'amuser avec Orange Money sans bouger de chez toi. Choisis Keno pour gagner jusqu'à 20 millions d'ariards. Pour Spin to Win, gagne jusqu'à 36 fois la mise. Tirage toutes les 3 minutes. Les gains tombent direct dans ton compte Orange Money. Simple. Tape le dièse 144 dièse, puis 3, puis 1, puis 5. Et tout nouveau en ce moment, pour votre premier pari sur Orange Money, un pari en plus offert. Allons-y. Orange. Marque originale, fiable et de qualité, avec un large choix de produits. Réalisez vos rêves. Partez avec le produit de votre choix et payez en plusieurs fois avec l'offre à crédit Cosmos par Miringe. Cosmos, votre partenaire de confiance. Antananarivo, tananatsika, ajaiko ny toby lalana ho fitsinjovana ny fahasalamako sy ny mpiara-pialamiko. Kotsarovy, fametraka amin'ny fahasalamana sy ny fahatonitsainan'ny mponina, ny fanarian'ny orinasa ny faika tsy misy fahazoan-dalana, ny fanodinana ireo akora mamoaka setroka toy ny fandoroana biriky, ny fandoroana fako kanikany na plastika, ny fandrendrehana tara, ny fampiasana fitaovana miteraka ovitra mafy. Mila fahazoan-dalana ny fanaovana asa mety hanimba ny tontolo iainana. Ajaiko ny fepetra, ho salama ny ankohonako. Amin'izay milamy koa fiarahamonina. Antananarivo, tananatsika. Bon appétit manolotra ora ho anao. Bon appétit, le plaisir de manger. RDJ amin'ny Val Maraina. Tombo kilasy tombo vavy tonga soma tsara indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika mpiainy ny RDJ.
talata voalohany volana desambra taona 2024 anterina tompoko ny arahaba ho antsika rehetra ary anterina toy izany ihany koa ny hafaliana manasa antsika rehetra hanaraka tamin'ny farany ny fotoana ny vaovao. Hatramin'izao zany dia miisa 5 ireo sekoly manara-penitra naorina nanomboka mandray mpianatra amin'ity taona 2024 ity. Anisan'izany ilay EVP CEG manara-penitra so mandrakizay izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly 30 ny volana novambra taona 2024. Omaly ihany koa no nanatanterahana ny lanonana fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny fidiran'ny taom-pianarana 2024 raika amby 2024. Tonga nanatrika izany teny an-toerana ny président de république Andry Rajoelina sy ramatoavadiny Mialy Rajoelina. Tahaka ireo sekoly manara-penitra hafa dia natao hanakaiky ny mpianatra ity sekoly etsy amin'ny so mandrakizay ity mba tsy handehanan'izy ireo lavitra intsony, tsy handehanany dia an-tongotra lavitra ary ametrahana EPP CEG eto amin'ity toerana so mandrakizay ity mba olova ho an'ny taranaka. Anisan'ireo sekoly manara-penitra modely ihany koa ity napetraka eo so mandrakizay ity izay mandray mpianatra manomboka amin'ny préscolaire ka hatramin'ny taona fahasivy. Ankoatra ireo efitrano fianarana vaovao dia hitao ny infirmerie, ny toerana famakiam-boky, ny kianja fanaovana fanatanjahantena. Eo ihany koa ny fampiasana ny tableau interactif izay ahafahan'ny ankizy mianatra sady miala voly. Nanolotra raki-bolana ho an'ireo kilasy anala fanadinana rehetra ny président de république omaly ary nankahery ireo mpianatra ny tenany ary naporisika ihany koa ireo rehetra mba hilofo azoto hatrany amin'ny fianarana. Ankehitriny ary dia fantatra fa miisa 737 ny isan'ny ankizy efa nisoratra anarana fa hianatra amin'ireo sekoly manara-penitra 5 ny resantsika teo ary efa misokatra manerana ny Madagasikara. 700 kosa ny mpampianatra notendrena hampianatra eny anivon'izany sekoly izany ary miisa 750 ny sekoly manara-penitra vao hatsangana amin'ity volana desambra ity ary miisa 700 ny efitrano fianarana mbola ahorona. Fa nandritra iny fotoana omaly iny dia nisy ny fanentanana nataony ny fikambanana fity Tariandramatoa Mialy Rajoelina nandritra ny lanonana zany ary dia io no nanaovana fanentanana miompana amin'ny fampianarana ny ankizy momba ny fihetsika tokony ataony raha sanatria na sanatria ka sendra olona mikasa hanao herisetra amin'izy ireo. Nao mafisina hatrany tamin'ireo ankizy nandritra ny hetsika fanentanana natao omaly fa tsy tokony hisalasala hitoroka izy ireo manoloana ny trangana herisetra ary tokony ilaza ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny ihany koa dia tsy tokony hanana fisalasalana mihitsy satria arovana ny olona mitoroka momba nyity resaka fampiasana herisetra amin'ny ankizy madinika ity. Fa malagasy manao fetiny krismasy taom-baovao 2024 lavitry ny aretina indrindra fa ny coronavirus. Izay ny tanjon'ny fitondram-panjakana tarihan'ny président de république Rajoelina. Hita tato anefa fa miagoragora ny fanajana ny fepetra geste barrière. Ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka dia mampahatsiahy hatrany fa mbola ao anatin'ny tena ady isika mbola tsy foana tanteraka ny coronavirus. Koa entanina isika rehetra ary manomboka izao anaraka sy hanaja hatrany ny fepetra ara-pahasalamana ary hanao ny arivava ary orona isorohana ny fiparitahan'ny aretina coronavirus. Arovo ny tenanao, arovo ny hafa hoy zareo avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Iverenantsika kely ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny zaza tsy ampy taona sy ny vehivavy. Mila fainganina ny raharaha-pitsarana amin'izany ady amin'ny herisetra izany hoy ny ministra Michel Bavy Angelica, ministry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy. Manao fitsidiam-paritra ity ministry ankehitriny ary dia nitoy tao an-drenivohitry ny faritra Nalanjorofo ny fanentanana amin'izany ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny zaza sy ny vehivavy izany ka dia natao tsy hanavahana ny fanentanana fa natao tany amin'ireo sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ary ao anatin'izany dia manaitra ny fitsarana ny avy eo anivon'ny ministeran'ny mponina mba hanafaingana ny raharaha-pitsarana rehetra momba ny resaka fanolanana sy ny fanararaotana. Izany dia ilaina amin'ny fahavononana mba hifanometanana amin'ny fitondram-panjakana ohatra na indrindraindrindra ihany koa manometanana ireo rehetra tratra ny fahavoazana amin'ity raharaha fanolanana ity.
fa amin'ity androany ity zany hoe aratoandro rehefa avy eo amin'ny tatao vovonana dia atao ny famitandara eo amin'ireo DGN ONE ilay mandeha sy ilay voatonga. Tsara mampatsiatsika rehetra fa voatendry koutale général ny office national de l'environnement na ny ONE nandritra ny filan-kevitra ministra tamin'ny 5 ny volana novambra lasa teo raha Coutson Rija Herisolo ary dia ity andro anio ity zany no anaovana ny famitandara eo aminy sy ilay mpitantana teo aloha. Izany dia atao etsy amin'ny OLEP etsy Ambatobe araka ny fampitambavao avy eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Ndray mava ho an'ny fanatanjahantena ankehitriny dia fantatra fa ilaza ny Fédération Malagasy ny baolina kitra amin'ny alalan'ny FMF zany mazava ho azy fa amin'ny alakamisy 3 Desambra izao dia avoakan'izy ireo ny lisitry ny club mahazo ny licence de club afaka mandray anjara amin'ny Orange Pro League Madagascar amin'io taom-pilalovana manaraka io. Raha ampatsahivina kely dia tapaka anelanelany ity resaka Orange Pro League ity teto amintsika tamin'ny taondasa ary sahirana ihany tsika satria tsy mandray anjara Madagasikara amin'ireo fiadinan'ny amboara sy ny tompon-dakany Afrika amin'izao fotoana izao noho ny tsy nahavitatsika an'izany. Noho izany indrindra dia andrasana indray ny isiny izay licence de club ka afaka mandray anjara amin'ny Orange Pro League izay amin'ny alakamisy ho avy izao. Faranatsika atreto ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDGR dia metraka ny mandrapiresaka ao antsika indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko. Seria. Leo be. Rivo baovao. Sy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Nisy zavatra anankiray moa zany somary nanaitra kely anahy fa tsy fantako koa ny olona mety naharaka an'izay na tsy naharaka. Nijery fahitalavitra omaly dia misy an'ilay hoe sekoly manara-penitra. Mahafinaritra tsara ilay izy ato mahafinaritra fa ohatran'ny somary taitra tamin'le kabary. Tsy misitona laky loatra tompoko tena miazana rehefa resaka fanabeazana moa faly foana amin'ireny fa ny somary nanaitra anahy fotsiny ilay hoe ny tsy mendrika ny sekoly manara-penitra tsy mendrika ahoana moa ilay fomba nilazaina ilay izy moa zany fa adikako amin'ny fomba fandikako azy ilay izy moa ilay hoe ny ankizy mendrika ihany no tokony hianatra ao amin'ny sekoly manara-penitra. Nefa ve tsy tokony hoe fahaizana tsinona no ratovina? Eo mantsy zay le izy ne dia ohatra somary taitra kely ahy zany hoe ahoana moa ny ankizy ary appréciena hianatra ve fa raha ohatra mantsy le izy hoe manomboka any amin'ny CEG sy ny lycée dia ekeko satria inona mahatonga anahy manaiky concours le miditra any amin'ireny fifaninanana miditra any amin'ireny azon'ny Larissa sy Francis sy mpanjaka le izy raha ohatra ny EPP le izy dia taitra fa raha CEG sy lycée le izy dia manaiky satria marina zany marina satria concours na fifaninanana nidirana any amin'ireny dia raha ohatra rariny raha ohatra hoe zay tena milaina ho alaina amin'ity tsy mampaninana fa raha any amin'ny EPP kosa somary ohatran'ny sahirana dia iny tsetratsiaritra fotsiny dia le anankiray koa zavatra somary nanaitra anahy koa somary nanaitra anahy le hoe ho asiana vidéo projecteur angambany izy iny numérique ny sekoly rehetra dia nefa ny maheno indray hoe tsy hoe sekoly rehetra ihany ka fa le sekoly mianara-penitra dia tsy atsenareo fa le hoe asiana parking daholo ny sekoly rehetrarehetra asiana cantine le izy keko asiana cantine le izy fa le olona asiana parking daholo ny sekoly rehetrarehetra ale izy asiana cantine daholo ny sekoly rehetrarehetra fa tsy asiana parking lasa mifangarongaro le izy ka le izy mila mihaino tsara aloha asiana tantine hoy ahoana zany tantine hely fa raha ny tena izy aloha zany ny fidirana amin'ny sekoly mpanjakana ny tena marina lazaina antsika teo fifaninanana foana miditra amin'ny sekoly mpanjakana na CEG na ny lycée
raha ty amin'ny EPP izy a no eo no tsy fantatro satria raha amy sekoly tsy miankina misy sekoly tsy miankina ifananana miditra amin'ny EPP any miditra classe de 12e tompoko de ifananana amina sekoly tsy miankina zay fantatro anankiray zay misy ifananana atao miakapiaza mihitsy ka misy zavatra anadinana an'ilay mpianatra eo ka rehefa tsy mahazo an'ilay mahafapo azy iny hoe ozy izy le tompona andraikitra hoe mbola tsy feno taona ty zanakao ty a fa aleo iampiampy kely mbola tsy maharaka ny namany ty fa aleo iampiampy kely de miandry de alefa any amin'ny crèche aloha na any amina ina koa moa le akoatran'ireo crèche reny any amina garderie na zavajavatra ohatran'izany zany préscolaire any amin'ny petite section sy moyenne section sy ny grande section misy an'izany manko ny taloha tsy hoe taloha ny mialohan'ny dirana classe faha garabola classe de 12e fa am'le hoe fifananana ny diranao amiko aloha ohatry ny hitako hoe misy fikaviaviana ihany ny filazana an'le izy fa tokony fifantenana izay tsara indrindra no hiditra ao am'ilay sekoly efa zay fa dia azadorina zany fa raha ohatra ka misy zavatra manahirana anareo de atsoy 640 raha ohatra ka misy zavatra tianao fantatra mikasika ny raharam-panjakana na ina no jono misokatra ve ny atao mpanjonoana zao sa mbola tsy misokatra antanio 640 ministère amin'ny biby ministère amin'ny fiompiana indray zany kia ministère amin'ny biby tadiaviny ty eo tsy tena re sa raha tsy biby haiko kosa ny orana omaly avy fa ny tanilanila le izy nisy tena avy be de nisy avy de nisy tsy avy mihitsy de nisy erikeriky anatondratra ohatry ny nanalonaloka be fotsiny nen'ny sasany inona moa zany zao ny teneninao teo Larisa misaotra nareo ary ay moa hita le solomaso ay mbola misy tsy mahafantatra fa efa hita le solomaso efa nisy olona tsara sitrapo zany ny teny hoe efa ty le solomaso de mankasitraka indrindrany ny arivan'iny any defa hita le izy de saotra betsaka tompoko a de bizo ale nahita anazy fa vehivavy nahita anazy vehivavy nahita an'le izy ka rehefa le vehivavy de aty amiko ane ay mo de mitongava ty ionya ay iony ny anarany ataoko tondraka ny ondry ataoko tondraka tsy karaha gitara zany tsy todo mipalaplesiko zany tsy todo mipalaplesiko zany hoy izy Samuel dia tsetratsetsa tompoko le resaka fanapiazana teo fa tena ino moa zany ino no tiako lazainy tiako lazaina fa variana fotsiny ny eritreritra an'le izy teo hoe ahoana koa ary zany satria ohatrany hoe mifanohatra contradictoire le zavatra tenena hoe ny ankizy ary apresiana hianatra satria zany ndray tsy hoe tsy mankasitraka fa tsy nahazo tsara zany angamana tenenako azy ifonako tompoko fa zany tsy mahazo raha fomba le lazaina izy mety hoe araka ny te Francis teo hoe mety misy fitavozavozana ny fomba nylazana an'le zavatra satria mahery vaika le izy raha hoan'ny ray aman-dreny ohatranay zay tena hoe contradictoire le ianao mampirisika ny ankizy hianatra satria ianao nefa namoaka ny statistika na ny pourcentage ny ankizy mianatra hoe amin'ny EPP zareo be de be mihitsy fa rehefa manomboka miditra 6e tsisy tsony de be de be ny ankizy tsy mahatratra any amin'ny 3e any amin'ny classe de seconde zany efa tsisy tsony vitsy de vitsy de zay ny teneniko hoe ohatrany hoe mifanohatra am'le tanjony le hoe ampianatra be de be yo any aloha vonona le adalabe any Côte d'Ivoire misy Nicolas EPP le vidorotany moa izy zany izay mazoto miresaka azy tsika kominao amin'ny rivotra fa liana am'le izy aloha zany akoatrany tsisy hazo anaovana EPP tsy raha vao maintanety fa marina tokoa le eritreritry moa fa misy tsy mimpikevitra moa aminay sady tememe amina dorotany le tena moa zany tsy nanao anatin'ny rivotra tokony mitady mampimeme ihany fa tena barbecue le tanàna tonga de mijanona mpanao pique-nique de niafo fa ioko de makaty am'le resaka fampianarana zao manko hoe manahirana ry namako isany miresaka ankehitriny za aloha za de mahatsapa an'izany mihitsy hoe malala-tsaina daholo ve tsika menakavy rehetra tena manahirana io jireo fa za loko koa raha mavo kosa aloha ty vita gasy de iresaka am'izay tsika momba n'le hoe rehefa miteny amin'ny olona resaka fampianarana
izaho zay ny rafozako sy ny ray aman-dreny mpampianatra ny anabaviko sy ny ralako mpampianatra gropoko anatin'io koa tsika de rehefa miresaka an'le zavatra reny hoe mikavivy ahoana moa ny fomba itenenana an'le izy fa zay fotsiny le izy any Ambatondrazaka de misy efa mitsangana ohatran'io le tsara tarehy be io de ny orana de ity nalaina sy ny fantenanareo le mahay tsara de nampidirina tao amin'le izy noho ny aveo le ray aman-dreny reo ankizy ireo miverina makany amin'le anabavinay mandeha manontany hoe madama sao de afaka miverinao amin'le sekolinareo le ankizy fa le ary mbola zay asireo zany tenako zany de somary atao manany ihany zany zay zavatra zay de ho voaray amin'le lafiny somary manany ihany ve de zay le fanontaniana petraka satria tsara iza moa ny tsy ho faly rehefa vita mamasina nge deako zay rehefa vita ny zavatra ray ajoro tsara ka de tsy namenaka am'izay le izy amidinana azy tsara satria ny zavatra mariany rehetrarehetra nge tao anatin'ny fampijorina ny zavatra mijoro misy ny ajoro de misy ny ravana aloha izay aloha anankiray aloha zay le ampatsorana le teneniko le ampatsorana le teneniko hoe mandray ampitiavana an'izany ve ny tompona andraikitra rehetra misy tompona andraikitra teo aloha koa misy tena tompona andraikitra teo aloha misy fa mandehandeha nasoavin'andriana any izy efa verina fanody de eo amin'ny fandraisana ny resaka rehetra ohatra le dorotanety teo eo amin'ny fandraisana n'le resaka fampianarana le resaka le hoe misy sélection teo avafa kosa aloha fandraisana n'le hoe asiana sélection hoe zany hoe ny ambony any zany mbola atao miamahay fa le tena le tsy mahay mianatra ry amin'le EPP kely ny jeda ry le tsisy rindrina mihitsy le trano zany tsy aloha hoe alainy reny de alefa tsy moramora makany am'izay tsaratsara ary ny fanampy sy ny zavatra tokony apetraka koa de hoe hahatsangana maro tokoa raha tsy zany de miantso ny Prince Berso anankana amin'ilay telo tapitrisa mahavita EPP efitra raika ok zay aloha ny fidirako aloha rehefa mbola miditra any rehefa faly mahita ny sary peto ako de ny fanararoatana ihany foana fa manomboka mbola mitapy foana ny olona am'ty fanolanana ity mitapy foana de mahavariana foana ary mamenatra foana maheno an'le izy ary mampivarahontsana foana de ho resahanay foana tsy maintsy resahana za aloha zany ny oleonareo na tsy oleonareo de resahako eto foana tya fa de mampalahelo foana le mieritreritra an'le izy hoe ino indray zao de olona 12 lahy de zazakely eny taona no atao tratra aloha zany zalahy tratra tsy maninoniny fa inona hoa le sazy ndany zany ny tena idiavako foana zany de sazy le sazy ry député ry sénateur sandray mahita hoe tokony mba hoe avoaka amina ianao manjery no inona ny sazy miatra rehefa eno tsa indrindra fa le sazy nge le sazy am'izao fotoa zao 5 taona hatramin'ny 20 taona de tsy fa ny zavatra anankiray tena isintomana lakilosy maheno ngamba ny tompona andraikitra de ity zay mitondra lohateny manao hoe ampirorony le fianakavian'ilay olona nanao fanolanana ilay fianakaviana niara-ny fanolanana satria manana fahefana mahafantatr'olona zaty sy aroa rehefa mandeha ny fitsarana zay misy olona fantatry tokoa voan'izany dia resy ilay olona na olana matsiravina ary makamo de le ny azy zany ny anetanako le fianakaviana manan'lay atalatafina lamba tenareo koa ve sy ny conscience anareo tompoko de mandry mahafantatra fa le zanakareo le avanareo le anadahanareo le dadanareo le nanao an'lay olo de mety fe le conscience nareo de ny firindra fianakavianareo ve milamina ohatrany tsy nisy inninona sady mampisitrika ny dossier io indray iny fisina zavatra ohatran'izany satria hoe ay zay zany raha itorika izany de tsy avoakoroko za nafantatra olona anankiroa vao tamin'ny herinandro tonga teto mihitsy zay nilazany zany inona moa zahay misy erika inona moa zahay itory zay de rehefa aveo de zao tsy nampime anareo le tovolahy tamin'ny nandeha tamin'ny Facebook manao an'le menace mampime hoe menace fa ino zavatra lazainy fa le zavatra lazainy tena mitombona ary izy nge nampitandrina hoe aza menansena ny fianakaviana fa menansenareo ny fianakaviana de mampalahelo tokoa satria le matetika olona tsy de afakafaka amin'ny fiainana no iaran'le herisetra de moramora aminareo no miteny hoe zao de takotakony de rehefa tsy vovidinareo vola le olona de any fitsarana vidinareo de lasa ny zavatra ao anatin'ny sainareo ve mba mieritreritra ve nareo fa io zazakely voavetaveta sy mba marary maty io de ahoana no avin'io
io ane mandrakizay toriamenina ao anatin'ny lohany foana io e ary miatraika amin'ny zavatra ataony rehetrarehetra io any ka na mianatra izy na miasa lasa mitokatokana matahotahotra zany ve ny fiainan'le olona mandra-pahafatana fa nareo ary avy nandoha vola de milaminareo de milamina tsara tsisy nininareo na ny mahanitra na mipanakarena polisa disatrano tena zavatra tsy tokony polisa traka de lasa polisa tena ny anazy zany le fianakaviana mihitsy ny taniko hoe marina ho afany hoe ny adalany tena tafiana lamba fa aza miombina amin'ny zava-dratsy ohatran'io de le fianakaviana ve zany milamina ohatrany tsisy ninina matona anao de mila mazaka zany zay mihitsy le izy aza mitsikombakomba amin'ny ratsy ohatrany hoe za zao raha nisy raha any amin'ny aditsotra moa zany zao raha nisy telefonan'olona very de zany ho vidy an'le izy de ozy izy le olona hoe pray tsokombakomba Panakato. Eto. Allô? Resaka le fanolanana tena mateza dinihana le izy le izy manko isika indray hoe misy lalany ena maso hoe zon'olombelona isika koa anaty fiarahamonina sy lalàna tokony mba miala am'izay kenakena maso sy sisy zay satria rehefa tena tantrara le izy hoe io tokoa de zao maka fanoto zay fanoto maka fanoto ary amin'ny lehibe mihitsy de tsy izy rehetra aloha fa ohatra hoe tapahana le izy de atao pina ray mitovitovy am'ireny le insecticide lehibe reny de aolana amin'iny le olona am'izay lavaka misy ao aminy ao sady afantoka anao vela zany hoe atao maheno fijaliana le olona kosa fa saingy le lalàna manko hoe zao lalàna de fanasazina amiko raha olana n'olana de alefanao any Tsiafa oke lazana Tsiafa izy olona mbandy rehetra any Tsiafa izy any zany nefa ny ao anatin'ny fotoana teo aloha amin'ny olona kabarina rehefa misy fahadisoana nomena tangena rehefa mandainga sy mahita sy any ilaina eo amin'ny fiarahamonina le somary mahita voatrany anay le mahatratra an'le olona nangalatra le tany akato zao de totsakay farak'izay razaka mavita totsakay faran'izay tsara de alaina ny tranona stylo sareo sao de diso le tsofina de diso le atsofoka de atsofoka de aveo hosorana be de be mihitsy ny ataon'ny lona koa de ampidirina ny slipiny de avela eo aloha izy tsy avela mandeha de lo mahay tsara fa izy le maty sy tsy maty moa ohatra anazy zany sina ohatra nanjanaka vavy ohatra ka sanatriva olana le izy io zany de ohatra hoe za miteny mihitsy alors nga za igata fa de vonoako le bandy zavazavatra ohatra zany sarotra no miresaka an'izay satria lalàny tsarainy misy tsara misy mpanolana zao rangaty de hoe raha tsy misy mitory de tsy maninona koa le izy ohatra nohatra zany sarotra be aloha le miresaka an'le izy kio delika loza tena loza ary delika tokoa le izy fa zay mantsy le fanentanana ny fitsarana hoe misy mantsy le hoe misy zavatra mitranga zao de nitory le olona de rehefa aveo nisotona ny sotominy le fitoriana de tsy manaiky tsony ny partie civile moa zany na ny fitsarana io fa tohizany le fitsarana lasa izy ndray no mitory ka zaza mieritreritra hoe amin'ity fanolanana ity re tompoko tena tonga de ataovy partie civile tsotro zao fotsiny tonga de ataovy hoe na tsisy mitory na misy mitory de ataovy miantoka indrindrindrindra ka tratra mbody olona mbody omby le izy tonga de ataovy miantoka mihitsy fa ny mahakamo amin'izay nge ry mpanjaka sy ry Larisa ny tena mahakamo de zao za zao manao ohatran'ny goto zay koa za tsy andry anao zany fa ny ataony de amboariko ny de lasanao ohatran'izay toe-tsaina zay nefa zavatra tsy mety zany ny tena marina lasanao an'izany ny olona satria tsy atoky ny fitsarana izy tsy atoky ny inona izy satria zay ve moa aresy atody miady mambaty ve zay foana ny tenen'ny olona de lasa ny fokon'olona zao le nisa le vaovao ombaly zao ny eniko omaly ny hitako fa afako omaly angamba le vaovao le tany amin'ny faritany tany amin'ny faritra anankiray tany le izy tonga de izy ny olona andao tao fitsaram-bahoaka tsotro zao de lasa niady indray ny olona sy ny vahoaka satria le nanolana le olonako de ny lasa ohatr'izay zany kanefa ny ratso zany fitsaram-bahoaka zany na fitsarana hafa de mba tsisy zany de aleo foana mba mila mandraindraikitra ny tompona andraikitra misana an'izay resaka fanolanana azonao mihitsy le izy ko aleo mihitsy lo tena hoe ka zay ny tanana ny zareo ao amin'ny anteniny hera rotonta manova ranga lalàna enjana zany zao ny lalàna tokony ho dinihana sy atao marina hoe tena sady mame hoe asa ho an'ny olona ngeza zay ny teneny goty zay hoe manamboatra fanoto
de le mitoto sakay mpandrafitra PTP de le mitoto sakay tena mamiasa ho an'olona ny anao zany ohatrany hoe mampimela izy a fa rehefa tena dinianao le valitenin'le olona de hitanao hoe marary le olona marary ny olona zany amy zavatra mitranga be de be nge zavatra tenenin'ny olona ato misy azy zany hoe sokafony boboliany de anatsy vovo-tsakay de na sokafana leo amy lavaka iny le lavaka fipipitany de atsofoka ao ny vovo-tsakay atao ao de tototony iletika tsara be de be ny zavatra amtaony le zao enao mieritreritra hoe mampimela izy na mieritreritra hoe sadika rangah ny olona tsika tsy izay andraisana azy fa ny andraisana azy de zao hoe marary le olona sady tsisiny tsony ny tanjona izay tena marina am'izay le olona mba matahotra hoe ay zany kay resaka vovo-tsakay le raha tena zava mampalahelo le izy tena mampalahelo satria arakaraka ny indresana azy nyrongatra be tsy le izy no nyrongatra ny tena marina fa lasa samy tenin'ny olona zay moa zany nitanjona am'le izy hoe miteny zavatra tantara efa taloha be foazan'le olona le izy ary tena fantatry le olona tsy na hoe izy alelan'olana anazy de aveo izy vao masamy toroka de ohatrany hoe arakaraka ny resahana anazy vao mainka mapesaka anazy so de tokony ajanona le resaka fanolanana aty aloha mihitsy ny aloha hidaboka ny ajanona de lasa mangingina daholo ao de angingina de aloha tsy manaiky an'izany ary za de mampirisika ny vady filoham-pirenena nandray an'le andraikiny nandray andraikitra fa tsy hoe ny andraikiny nandray andraikitra hoe zaho izy de mijoro hatramin'ny farany jusqu'à la fin jusqu'à la fin jusqu'à la fin jusqu'à la fin de mampirisika anao zay madama fa raha ohatra ilainao fanampiana de hito zahay ny anay moa zany ny mahavarina anazy zany rehefa nsitomina teto foana izy io a lasa ohatra mahita fikambanana maromaro mipotra ianareo le fikambanan'ireo ve tompoko antsitrapo ohatra ny anaovanay anazy le izy antsitrapo tsy mila tambony tsy mila ininina fa tena antsitrapo sa misy eritreritra ambadika le izy raha izay de ajanony tonga de ajanony fa le izy a ny aso ny olona rehetrarehetra ny tanjony fiara zay indrindra misy ny Larissa de eritrereto nge hoe ty sarina ianako za tsy anao cochon de lait sarina cochon de lait tsy any amodesika aza mena tsy izay topoka de izay ny amin'iny a zay ny anazy Larissa fa ianao mety anampy amin'ny mahavehivavy anao ase hoy ny mahavehivavy anao Larissa eny sarotra aloha raha hita efa nampinampy anao atao anatin'le izy resaka fanolanana io zay koa moa zany tena mandahy be satria zay vehivavy a tsy te handalo am'le izy a na de hoe efa taona tsy fanolanana fa fanekena de le izy raha mbola azo atao foana zany no hoe Valerina ty rehefa fidiran'ny mpianatra tahaka izao fa nahazo kiraro akanjo ary fitaovana vaovao ka mazoto ery andeha hianatra nahazo kiraro vaovao indray na tsy izany a hitanao hoe inona ny vaovao eny aminaty eny vaovao daholo reny afa-tsy ireo kahie gladiateur izay efa nampiasaina hatramin'ny fidirana tsipika mazava tsara taratasy matevina fony ny tena mafy kahie gladiateur hafa ihany ny tsara distribué par Chandarana et compagnie. Efa korana be sahady na Michel an'izao akatoko ny fety zao isy fanentanana sy lalao azona fanomezana maro be manjifa solika na menaky na koa entanao amin'ny shop Shell fa 3 alina monja ny laninao dia efa mahazo cadeau eo no eo ianao araho ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandaharam-potoana amin'ny hetsika isan-karazany eny amin'ny tobin-tsodika Shell zany ny fotoana e. Oh là là, besoin de changer, de m'amuser un peu. Mais vaut mieux rester à la maison ces temps-ci, et donc... Tu peux très bien t'amuser avec Orange Money sans bouger de chez toi. Choisis Keno pour gagner jusqu'à 20 millions d'ariards. Pour Spin to Win, gagne jusqu'à 36 fois la mise. Tirage toutes les 3 minutes. Les gains tombent direct dans ton compte Orange Money. Simple. Tape le dièse 144 dièse, puis 3, puis 1, puis 5. Et tout nouveau en ce moment, pour votre premier pari sur Orange Money, un pari en plus offert. Allons-y. Orange. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ.
tonga amin'ny antsotsika antso efa voatonona teo daholo ilay numéro dia maromaro ny resakatsika teo fampianarana resaka orana dorotanety fanolanana sy ny resaka hafa ny fantaniny efa mipiraka tamin'ny maraina teo de hoe efa mba normal ve ny rano any aminareo sa tsia ny jiro aloha zao no tena isaky teteko zao tapaka foana manahoana tompoko miaraba tompoko miarabe eny tompoko miarabanao miaraba tolona rehetrarehetra miarabe mba notany kely tompoko azafady siatra fotsiny anaty misy namana zany hitanareo gendarme izy efa maty vady maty le vady le gendarme zany maty de sika mba notany fotsiny mikasika le mba le droit le olo reny moa zany hoe tokony afriny moa zany vao mivoaka le droit le olona hoe mety hoe amin'ny afriny any vao mivoaka ny pension sy ny ohatry zany karaha maty efa tabaka de mampalely le olona fetso ho avy sy ny ohatry zany efa tany amin'ny volana natany le izy volana juillet allo anontanina an'izay tena mahay an'le izy misy an'le inona le nitenen'ny Francis teo numéro firy le izy teo sabany raha-mpanjakana fa eny efitreretsatra fotsiny zany mba mampalely fy le namana hoe de raha matoa zany izy mananjanaka kely ity efa tsisy karaha mandeha tsony de lasa tsisy sakafo mampalely zareo zany tena mariny angamba zareo any amin'ny knapsa ny tena mahay an'izay ka knapsa ve fa izy mpikambana knapsa mpikambana knapsa fa resaka fanjakana nge zany knapsa fa resaka matifaty de any amin'ny fanjakana zany ko zay mahatsara le numéro nitenen'ny Francis teo hitanareo le taratasy efa vita daholo le taratasy mikasika le dossier fournier efa vita daholo fa hoe le fivoaly fotsiny tsy fantatra hoe mety efa rovina mba tokony hivoaka le vola zareo zany na pension alimentaire na tsy hoe zavatra ohatry zany maka télé tompoko andrasa raha misy mail izy de asasaka valy zareo hoe eny tompoko io de za kosa aloha taisika hoe mamaka tseky ny mamalaza zany e tsy haitsika mamalaza zany fa aloha fazakana mamalaza zany e fa ary olona misy mametraka an'izany koa atoa miaraba tompoko salama tompoko salamy falikely le tantan'ile rangaha teo tsaratsara aminao makao atanina renina fa ao misy olona mandray anao ao atanina renina ao atanina renina ao amin'ny service sol de pension ok de misaotra tompoko de anankiray koa resaka fanolanana teo eny tompoko ohatra ny tentsika hoe mila saziana mafy le olona le olona mpanolana sy ny sisa de za mikevitra anareo amin'izany fa misy anankiray nataon'ny fanjakana fotsiny tsy de iombonako hevitra kely de misy an'le hoe fivarotan-tena de nosamborina reo olona nivarotena marina hoe mety tsy manana taratasy ara-dalàna izy fa io zany mampirongatra be anindray satria misasange mety tsy manolana fa mandeha mividy de fahatelo farany efa nteny ohatrany teny ianao teo erika hoe firaisana voalohany toraka voninkazo le izy amin'ny resaka fikarakarana taratasy za de manaiky an'izay tokoa fa saingy misy resaka kopia zany ohatra kopia zany tokony ho gratuit de nefa ny rehefa manao kopia ao ianao za vao tamin'ny herinandro manao kopia io numéro-ko miseho tsara afaka marinina fa ho teneny zareo hoe manomana 4 arivo manomana 4 arivo de mandeha tsirairay eo de le izy tsisy quittance tsisy ninina zany da hoe androany ianao mandeha de androany ianao verina le kopia fa fizalezatiaky fa tsara tokoa aloha le visibety de misaotra anareo fa tapaka sitraka lany crédit zay foana moa zany itenena anazy lany crédit afaka mandray ny antso manaraka indray moa zany sika afaka miditra foana ihany nareo am'le laharana anankitelo zay nitonon'le feo tsara tany feo ka miaraba tompoko salama rivotra razarakoty malala any teny any tsy resaka vola indray aloha ny androany fa mahafinaritra le tany maresanareo androany resaka ivotoro izy ivotoro le any communication mila
mila jerena kely ihany hoe mahavita masiaka manerana nosy ve le mpiasa telopolo satria raha call center mamaha service publique rehetra zany tsy havita aloha izy a fa tsara mba hoe ohatra hoe tsara le initiative fa hoe atao régional ohatra zany izy dia alefa tsikelikely. Ny faharoa le resaka EPP tena lasa resaka be ao Facebook le izy. Ny fanjakana manana initiative tsara hanao zavatra ohatry reny fa indray zany rehefa le afanapo be amin'le be hoe hoavy président nokana sisa izy comme be izy zavatra be dia lasa indraindray lasa misy miteniteny foana reo olona ohatrany hoe 700 ao anatin'ny taona possible hoantsika malagasy ve zany hoe 700 isa ao anatin'ny taona anangana EPP 700 isa ao anatin'ny taona mety tsy possible. Dia ny manarakarak'izay le resaka hoe zay ankizy mahay indrindra reny zao resaka fiantanetana-ponga amby reny mety hiteny izy hoe mba ho mpianatra elita no mivoaka atao amin'ny EPP manara-penitra dia lasa tafavoaka le izy hoe zay mahay ihany no hianatra atao amin'ny manara-penitra. Indray le izy misy hafanampo amin'ilay tianao communication be dia lasa indraindray sao dia lasa tsy mety. Mila jerijerena kely ihany zany ho an'ny zareo na service protocolaire na zay mampiteny olona rehetrarehetra zany hoe mila lanjalanjaina ilay zavatra tenenina satria efa miparitaka be amin'ny hainao manjery sisy. Farany resaka fanolanana. Resaka fanolanana misy an'le VPG fana. Minitra ihany moa zany no afaka hivalaparatsika dia tsika no manaonao ny kazo hoe manahoana sy manahoana miaraba tompoko. Miaraba Larisa, miaraba Nerika. Miaraba izy moa zany. Papaloha Radio Rufin zany ao ambavako. Ahoana papaloha? Salama tsara izy. Sady liana baviko mako tena mihaino rivotra mihitsy izy. Nefa izy salama dia mirarotro azy Andriamanitra izaka vao mero mandraka ao akaikinao ihany fa tsy manam-potoana moa ilay tsy dia anao tsy mba fa andeha marainy. Mirary fahasalamana feno azy? Ya, sotra betsaka. Fa manina moa ny saikilazay to. Io le resaka fanolanana io manina nefa raha tonga dia hoe gadraina mandra-pahafaty. Mahafalahelo dia mahazo ny olona le ankizy. Sady ny tena mba hoe miteraka vavy, manana zafikely vavy. Zazako mahita an'io amin'ny vaovao amin'ny télé ihany. Jiaby marary fo. Tena marina tena fily. Tandrotandremo ny papaloha so maninona io mijery an'izany amin'ny télé? Ataona loko zavatra misy any saiko satria le izy nge tena mampalahelo. Mampalahelo izy fa zany hoe telo fa io miankina amin'ny mpitondra fandrakany. Zay misy ny anairanairanay anazy io, anairanairantsika anazy moa zany mazava ho azy papaloha. Amin'izay mba hen'ny fitondram-panjakana, mba ho mafimafy ny sazy. Izy ny tena manana mbola kely za zao niana zafy afy kereo mbola firy taona lehibe indrindra nga mba 10 taona. Mbola misy afy kely hatramin'ny firy eo. Ka mijery endrena zabo ny tena marary saina sy marary fo. Zay aloha dia mitoetra anareo menadao. Ie, dia misoanao i papaloha dia ohatr'izay koa ny anabavinao. Sotra papaloha. Na sela. Sao dia misy taitra indray hoe manivadeva. Tsy manivadeva ka. Izy efa fifandraisana ato ka. Allo. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko tsara fanafa misaotra. Drany tsy naheno anazy amany. Fa resaka fanolanana aloha. Za zany raha misy député mihaino za sura fa mety misy mihaino député. Atao peta-drindrina dia ny meloma nomboko zao. Hoe rehefa tratra ianao dia apetraka ny sary tsy asiana le tapimaso iny dia azavaina tsara hoe entina any amin'ny hôpitaly ianao dia asorona le zavatra lavalava eo amin'ny filahinao iny. Raha misy an'izany? Tsy izay le lalàna ka fa le hoe mba henona zay no anaovana azy dia zay manolana dia tapaka. Sotra kely zany tsisy hoe zon'olombelo zany fa asiana anesthésie, asiana alcool atao gasy dia tapahana. Mbola fahasahiranana be. Afaka mipipi. Ka resahana dia melohana le izy zany dia mba mieritreritra zany hoe ola so dia afaka eto tika tsy tatsozy ampiasana azy avy eo.
de ny amin'ny resaka aina moa le resaka hoe camion BNGRC nahitana sokatra tsy azoko hoe maninona ny roitina ohatran'ny silgoma izy fa ngaka mpitandro filaminana avaizany natratra azy sy mpitandro filaminana malagasy ve zany hoe rehefa tratra le izy de mirehitra le olona mpiasa fa tsy hoe généralny ina moa tsy ny directeur généralny BNGRC nendrikendreny fa manao aferana sokatra sa sendra tratra le izy de tsisy kaikita de andao fa ahogano lesany io anie le mavoatsika de roitina ohatran'ny silgoma le izy nefa ny tratra zany donc tsisy idirany hoe ny BNGRC nanao azy fa le mpiasa ao anatiny na le mpanahy lany ny crédit-anao lasa na le crédit za tena malahelo mihitsy ka miverena ary mampidira de miverena miantso ndray velelo be monsieur Tintin malahelo mihitsy malahelo malahelo isanandro betsaka fana io kevitrinareo ato amin'ity resaka fanolanana ity fa misy tsy azoko lazay lety mihitsy aloha le zavatra teneninareo ato ataovy an'izao tsy anefa miaraba tompoko salama tompoko miaraba tompoko ena zany eo am'le fanolanana zany mba tiako tsindrina kely tokony mba jerena ihany le sokadin'izy totsony ahoana izy rehefa fanolanana fa am'izao tsy lasa voizin'le olona loatra indray le fanolanana de na olona mpitsiparaka mananaka tsy mifanaraka kely de lazay fa vaolana izy le izy misy famisyanina any amin'ny dokotera zay zavatra zangy marinina mihitsy ny ramsay marinina any amin'ny dokotera mihitsy ny aloha de zay vao afaka lazaina hoe fanolanana fa le tamin'ny herinandro le hoe tany amin'ny fitombena nataony zao rehefa enona le fanazavan'le olona manazava azo eritreretina ihany izy hoe tsy fanolanana fa mety psipo reny satria raha olona mifanola any mbola tsy possible hifanatitra en plus amin'eny izy hoe mandeha mampiaraka de amin'ny sivy izy vao mody de zany hoe de azo eritreretina hoe fanolanana ka indray miankina amin'le taonan'le zaza fa io koa ny ramsay na psipo ary izy ka tsy manaiky mihitsy ny anankiray de tafiditra anatin'ny herisetra foana ka am'izao nge tsy voatery olona ampitaona no manao sipe na zazakely fa mahay raha zany hoe le fifehezana le eo amin'ny fiarahamonina mihitsy zany mila amboarina ny tena marina en plus koa ny zava-misy eto amintsika eto lasa mampitombo ny filan'ny lehilahy ny tena marina am'izao na ny fitafim-behivavy ary ohatrany hoe zay hoa disoko le fitaovam-pananan'le olona de tsy lasa misarika an'le lehilahy zany de lasa any amin'ny somanatiny le lehilahy manapaka satria mety tsy mahazo an'le any ohatrany hoe mitady anome fana indray eny fatsapakanao zany tady excuse hoa zany za zany tsy manaiky an'izany mihitsy na fitafina tsy misaka amin'ny akanjo ary vehivavy io mandeha any amin'ny lalana any zany de zazakely na mpiaranao lizy tena lizy ao masika be rehefa miteny andalana ka makany amin'ny makorelina sa tsisy vola koa voin boatin-draka vakio tena mihery zany ny amiko zany reny fialanapa reny fialanapa fa tsy mariny tsy voatero zany le eny tompoko miaraba miarabanao tompoko ohatrany hafahafa sy zavatra teneny ty par rapport am'le zavatra misy eto amintsika eto amin'ny tanàna eto za zany raha za no mena tafity ohatrany mihitsy izy aho hoe raha nana tafity zany de za hoe sarasara antsika verina tanàna de reo firenena matantaka anglophone tsindiko tsara firenena matantaka anglophone no miverina mandana satria raha ohatra ka tena ty andritsika fa raha zavatra misy am'izao mitondra milaza ny propagande noty zany hoe ady amin'ny kolokolo sy noty zany efa kolokolo eratsika mahita fa tena trop mety ohatra anankiray fotsiny nareo tsy vola loatra mifanjakana eto amintsika de reo nge le resaka call center ozy tsara tamin'le vaovao malo io mandody mandato de olona miafy zany de fa misy apahany ozy izy alohan'ny fanjakany de misy apahany alohan'ny opérateur tena miala tsiny am'le teny vahiny fa amiko ridicule be zany explication zany satria nahoana am'izao fotoana zao tsika mahafantatra fa 10 ariary de afaka miantso 9 minitra ny olona anankiray farafakely 9 minitra le antso nefa mbola préciseny fara mihitsy 10 minitra amin'ny 10 ariary de nefa izy aveo mbola fiteny mbola misy apahany raisina fanjakany amiko zany tsika tongavana de tsy vola loatra le fanjakany roviana zany fanjakana eto amintsika vao mba hoe mba hanome maimay foana amin'ny vahoaka resaka service iny
resaka information io resahatsika io de tena mahatiapiko avy fanjakana raha ohatra hoe misy olona ataoty na ataoko hoe olona 2 isan'andro ohatra mila be information zay de mahatiapiko avy fanjakana fa lasa disy vola loatra le fanjakana tsy mba hizara ho an'ny vahoaka mihitsy fa na de vahoaka efa mahatra sy mampalahelo ary de mbola angalana vola ihany mety disy re fomba fiveriko zay ary mety misy antony sy explication isan-karazany lany moa zany ny fahananao ramose somary masikasika kely ianao afaka mandray ny antso manaraka mbola tafiditra tsara mihitsy ny izao fotoana izao misy fanehoan-kevitry ny olana anankiray ty hoe tena mampalahelo ao izy mahita san'andro hoe maro ireo mpiasa tsy mandray karama nadritra volana maro nefa tena tsy fantatro mihitsy ny antony ka mba afaka azafainao ve ary efa mandefa fitarainany tokona ndraikitra ve nareo miaraba tompoko eny tompoko miarabanareo hoe miaraba tompoko zao raha za disoko le olona ty hoe ia tena disoko mihitsy fa tsy mety zany gratuit anao zany kosa zay ihany hoe mavoatsika menakavy io e zany mahatonga zara tsy mandeha am'zay loha tsy hoe fanjakana ty vola za tsy de miara-ny fanjakana kory fa le fomba fanaovantsika zavatra mihitsy amina service rehefa tsy misy vola tompoko de tiantsingavitsika sy masimbaitsika tsy azaitsika ilaina mihitsy ny fataovana azy de iveriko fa tsy de goavany zany de mandady zany da de mihitsy ary verina am'le resaka le valy teny ho an'le ranga anankiray le hoe fanampiana iny tena le 640 mamaly le fanontanianao koa ranga koatra ny lazay namana sany teo le 640 mamaly ny fanontanianao io anontany eo satria resaka asan'le ramatoa zany le izy mamaly 640 fa telo farany le namanisany le resaka ohatran'ny teteny lesana teo ny olona eto amintsika zany ny filoperena tianao zavatra foana tianao zavatra tsara de mirotoroto miazakazaka be izy fa tsy maraka le retorinany zay ny tena olana de lasa mamanao foana le atorina de tsy mitoeraka ny tokony ho izy zavatra zay tokony atao de lasa ohatran'ny rivotra le izy rehefa feo zay ny zavatra tsapa ok makasitraka ramosea malalaka be mihitsy ny faneho-kevitra ao antsika menakavy eto samy manany hevitra tsy nahazo aina mihitsy nareo nadritry ny confinement tsy afaka nandray antso iny zao de tena afaka tsara mihitsiny tena misy ny antso raba salama tompoko mama salama mama izy moa le maty le ohatran'le niteny teo nieritreretiko Ramoriska papalora le ny antso teo nampamadika be ny nandraisako azy Ramoriska manahoana nareo ka de mirary fiononana feno fianakaviany zahay de ho lasan'izay me ny ratsy rehetra sotra tompoko de resaka fanolanana tsisy madilana ho tetenina ny voalazany Andriamatoa tantaravony teo fa hombako manana zany sotra tompoko de eto amintsika zany tokony asiana fitsipifehezana tena amin'ny fombafomba zany amampanao eto fa tena mbola tsy ampy tsara ny fombafomba mampanao eto fa lasa ohatra ny ridiridy be na ny kilonga ary samba malala manao azafady olon-dehibe tsony indraindray taloha nefa ny raha vao misy olon-dehibe mitondra entana de tena mandray ny ety izy rehefa mitovy lalana haleha fa zay zany aloha no kelikely asosoko fa tsara sina fitipifehezana amin'ny fombafomba eto mba hahasoan'ity fireneny ity misaotra toa dia mirary soatsika malagasy aby manerana amin'ny Madagasikara sy ny anvelany mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsy salama rehetra na iza misy azy Andriamanitra ny anasitrana ny tsy salama rehetra koa de ho samy salama aby tsika malagasy aby tsy akanavaka manerana amin'ny Madagasikara sy ny anvelany misaotra toa misaotra mamy saotra mama fadinao foana ny mainao mama rehefa ohatran'izao satria nao anaty fahoriana ary de izy anisan'le mankahery ao anatin'ny aretiny ianao de izy le anisan'le marary soa be mba ho feno fahasalamana ianao de zahay koa de marary ny tsara indrindra aminao i mama de ho ela velany ianao zay ka eny tompoko ahena kely ny radio zay mihitsy
miarabanareo oto amin'ny rivotra saika efa tanao dimena tay eny tompoko miaraba tompoko mirabanao e mandray anjarakely amle adirtareo amle fahafahalamana alefasy tompoko de raha niako de apetako amin'ny terako le fanaty zany hoe zany volana zany apetako amin'ny terako le olona le milava miaro no von'olon'olobelona zany zany olon'olona ahoana fibakely mbola iary izy raizay arary zay miasatsy arary ny ainy fa de nivany otribata tanteraka mihitsy afahanako nataonao an'izany de miala amin'ny lohanao tsy le ziboteny hoe soroko lohany misy hoe soroko lohan'inona moa zany tsiny amin'ny lalàna lofa de tena lohatsitsiny ny lohatsitsiny lohan'le olona sa inona zany tenenao zany lohan'le olona ny soroko lohan'ny tentany tapahako ny tentany tsiny amin'ny lalàna ny malagasy afa de tena satria alony anaovany any zavatra hoe mba nieritety izy hoe aina nity loloko ty fa tsy alefa any fitsafa zany tsy alefa any ampingajana zany fa tonga de fa ao masolomaso nisolonisy zay sahazo anazy zay mialatsiny afa enza ny fiteneniko fa zay sahazo ao anazy zay meko ohatra anankirenareo ampirenasaingambany izay misy lalàna manao hoe izay olona katratora kokaina na resaka jamala fala am'izany de tsy firina pavy maso fa zany terinareo fa tsy misy natamizana toeran'io am'izao tsy azo le tianao tenena teo ka rehefa amboaritra daholo zay olona tratra rehetra zany aminazy de fony io zavatra io fa ny ambony zany am'le hevitro manokana le manala aina hoa tsy za zany teniteto hoe maty ange izy de tapitra tsy mahatsara le fangiry firiny de resaka ara-panandra iny tenen'le olona hoe reny anga ho any paradisa fa ka za tsy te hita am'za fa le tao tany aloha ka le tao tany atao eniny aloha le fangiry firiny le zaza mienjidiny le izy sady mahafinaritra ary maheno anazy mitsoafavolombelona hoe fatao a ny ala de nanenina de mibaboka sasafay za ndray zao miteny hoe olano misy namana moa zany ato namana ry namana zay ary namana rehefa tratra hoe mpanolany reny efa satira tena milay maty lako azafatsika zany afatra mihitsy lefa ny ato hortirerika ary efa satirenitra voatratra 8 heures zany hoe milay ve izy satsy milay asa tervozina tsisfarana de miez miova taranjako izy rehefa za koa zany tsy hanolana tsony vazivazy daholo moa zany fa mampalahelo sady manahirana le resaka fa eo tsika olona manana saina tsara afaka mieritreritra tsara ampatonina tsara de ny fanjakana afaka maka fanapaha-kevitra tsara fa ny tsika de ny fanentanana ny olon-drehetra aza mijery fotsiny atsaharo any ty resaka akitrano atrano sokiavakiavany ty fa tsy izy le vo anaraka tokambarotra kely tsika i dadady da tsy vadinaky ahy e maro be ireo olona efa tafita niaraka tamin'ny cahier premier mpianatra tsy ahisaina ihany koa no mahazava vaovao isan'andro satria rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao ny cahier premier plus dia asaraina hatrany ho an'ny fahombiazanao lasa mafy kokoa ny foniny fotsy tsara ny taratasiny ary mazava tsara ny tsipika ao anatiny Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandahana et compagnie. Efa korana be sahady na Michel amin'izao akatoko ny fety zao. Isy fanentanana sy lalao azona fanomezana maro be. Manjifa solika na menaky na koa entanao amin'ny shop Shell fa 3 alina monja ny laninao. Dia efa mahazo cadeau eo no eo ianao. Araho ao amin'ny page Facebook Shell Madagascar ny fandaharam-potoana amin'ny hetsika isan-karazany. Eny amin'ny tobin-tsodika Shell zany ny fotoana e. Viva Canatana-Rivo! Boss Production, Manuccia Wazik, Tuska Falina, Merca Big MG, Black Nadia, Miza, Yonsi Swada, Romeo, Mal, Polofix, Blaze,
avana anaty 1 décembre 2021 ao amin'ny Coliseum Natsotsebe manomboka amin'ny 5 ora maray. Animation Reza DJ sy Johan Loic DMC. Vidim-pidirana 7 ariary. Partenaire média RDJ. Sponsor Eureka. Veni, vovonana eketsika ny aina mendrika salama. Eny, ny fahazona rano fisotro madio, ny fanadiovana toy ny fampiasana kabone sy efitra fandroana madio, ny fitiovana toy ny fanasana tanana amin'ny savony izay mifanaraka sy sahaza toe-batany avokoa, dia azo fototra ho amin'ny vehivavy, na tanora, na nahazo taona, ny olona manana fahasembanana, jambo, kilimay, mona, marenina. Zo amin'ny maha-olom-pirenena feno azy ireo. Fataro ary fa nitetika asa Veni, sahany Waterred dia miasa amin'irety distrika manaraka ireto: Ankazobe, Antsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana, Moramanga ary Tsirono-Mandidy. Pour tous les nouveaux bacheliers de Madagascar, Madajeune vous présente la journée des études supérieures le mercredi 2 décembre 2020 à l'hôtel Cartonanous, le plus grand salon des études après bac. Venez découvrir les instituts et grandes écoles de tout Madagascar et les centaines de filières au choix. Ne ratez pas notre rendez-vous, journée des études supérieures, le mercredi 2 décembre à l'hôtel Cartonanous. Entrée libre, sponsor officiel, Université Assem, événement Madajeune. Nizuma, fa efatra ny volana Desambra manomboka amin'ny 7 ora alina, be mozika sy Samuel 10 taona manolotra ho anao. Cabaret Rêve Samuel Randray ao amin'ny food court le Colisée en Passane Mal. Isy ihany koa ny fivarotana CD audio, DVD, karaoké ary t-shirt Samuel 10 taona. Aza dononary Cabaret Rêve Samuel Randray ao amin'ny food court le Colisée à Passane Mal. Nizuma, fa efatra ny volana Desambra manomboka amin'ny 7 ora alina. Fivarotana ny tapakila Shoprite à Passane Mal. Filan-kevitra 034 47 155 31. Karakar be musique Samuel 10 taona. Ho fankalazana ny faharoa-taonany makafikabany nambo manambola dia manolotra etika goavana be ho antsika rehetra. Ny alahady 9 Desambra 2021 avy izao. Manomboka amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 10 ora sasany arivo. Miaraka amin'ny Mr Saïd. Paletana. Isomba, piscine, grillade party, karaoké, sirop kilalao isan-karazany. Efa misy sakafo sakisaky azava-pisotro eny toerana amin'ny vidiny tena mirary. Ny tapakila dia tsy faneny toerana mandritra ny andro fampisehoana. Vidim-pidirana RAYAL ariary. iPhone 034 98 541 36. Partenaire média RDJ. Azadino fatianao ao. Misy fagagana, misy fagagana. Fararan'Mpahagagana taona 2020, Fararan'Mpahagagana taona 2020, iarahana amin'ny fiangonana filazantsara Madagasikara miaraka amin'ny pasteur Mamy Levoangy sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra. Ry Ava malala ao amin'ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 2:30 ary ny 7:20 dia milaza manao hoe: indro izano Jehova Andriamanitra nofo rehetra, mo misy zava-mahagaga tsy haiko va. Andriamanitra ry havana, dia mbola tena afaka manatanteraka ny maha izy azy marina. Andriamanitra lehibe, mpanao fahagagana eo amin'ny fiainantsika, ara-pahasalamana, ara-tokantrano, ara-kasa, ara-piariana, ara-panahy mihitsy aza. Noho izany dia manasanao zay ny alahady 7 ny volana Novambra, ny alahady 9 ny volana Desambra, ny alahady 7 ny volana Desambra ary ny alahady 20 ny volana Desambra. Isaky ny alahady reo etsy amin'ny espace Mangoteny efa Nambojanahary voalohany, ary misy fidirana 3 zay anasananao, anasanantsika mianakavitsika navaka izany fotoam-bavaka andraisana fahagagana lehibe izany. Ny fidirana voalohany dia miditra amin'ny 9 ora sasany maraina, ny fidirana faharoa dia miditra amin'ny 7 ora sasany maraina, ary ny fidirana fahatelo dia miditra amin'ny 10 ora sasany maraina. Mariana fa tsy hanavanana iza na iza, fa zay zanak'Andriamanitra rehetra, nizaniza olona ka mangeta eta ny anaovan'Andriamanitra etsika mahagaga eo amin'ny tontolom-piainanao, eo amin'ny asanao, tokantranonao, fiarinao, ara-panahinao, na inona dia tongava fa nizaniza tafiditra ao anatin'izany fotoana zany dia handray ny anjaranao ianao. Tongava soa daholo ary fa tsy misy ny vidim-pidirana. Misy fagagana, misy fagagana, misy fagagana no maniny hoany ka hidera Azia. RDJ amin'ny Sily Maraina.
rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. ato anatin'ny fandaharana farany tapany farany fandarana foarehetra anka izy izy namana parona zany ao amin'ny tapany farany sady tapany fahatelo amin'ity coltime maity fa izy manao rivotra amin'io ny lazaintsika hoe tantely mambaona to zany dia ny fianakaviana manontolo dia mampilaza antsika fa irazana Jato Maurice Rabearivelo izay fantatritsika amin'ny anarana hoe raha Maurice dia nodimanjo tamin'ny alahady faha 20 ny volana novambra lasa teo tamin'ny faha 1 amin'ny 7 taonany ny nofony dia hoentina miala ao amin'ny trano fonenany lo 2M 64 bis Andravoahangy Atsinanana raha ampitso 2 décembre amin'ny 2 ora tolakandro hoentina fanaovana film farany sy fanomezana boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FJKM Ambodiady vaovao alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fahasandrazany ao Ambodiady ihany dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana foana izay eto amin'ny rivotra sy ny RDJ manontolo amin'ny nandaozany raha Maurice anay malahelo tokoa zay amin'izany. Tena mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana foana moa zany dia mankahiry hatrany koa fa satria dia namana mampifatra-po teto amin'ny mpiantso indrindra teto fandarana rivotra i monsieur Maurice. Ny zanany koa moa dia namana raha teo izy Telomenada sy ny vadiny avy ny zanany avy dia mirary fankahirizana ho anareo tonga eo amin'ny agenda satria dia tantely amam-bahona ho an'ny fiainana alefaso kortany maika ny SK Melodia dia mikarakara kabare zany atao fahatsiarovana ho an'ny Solokely président Solokely mazava ho azy manome fotoanantsika izy ny 4 Décembre 2024 manomboka amin'ny 6 ora alina ao amin'ny SK Melodie Andriambero any Talatamaty any Talatamaty izy atsiarovana ny zavatra nerahana tsara tamin'ny président Solokely moa zany soirée noir et blanc zay no thème amin'io dia mifidimpidirana izy mifidimpidirana raha ialina ariary ny invitation kosa dia 2 alina ariary raha mila fanazavana fianampiny ianao dia tiany laharana 034 84 055 85 na 033 11 479 94. Dia ty kosa aloha zay lala izy le mety tokony teny an'ity marina mafy tena fifaliana lehibe ary tsy ompitratra mihitsy no alorana ny solo mianada nankalaza fa dia amin'ny 30 taona ny zareo reo dia manao le 35 amin'ny anniversaire tour solo mianada manao kabare indray amin'ny asabotsy fa 10 décembre mavo zao manomboka amin'ny 1 ora alina ao amin'ny aiza le izy laty remeka ao amin'ny Jazz Pub Ambodizatovy ty ry mpanjaka ao amin'ny Jazz Pub dia ao anatin'io misy défilé des modes miaraka amin'io endemi fashion dia misy koa ny invité surprise angamba zao le meka ty anao karazana feo mahay feo fandraisana anjarana ny paf pif toto 10 000 ariary atsoiny 034 21 370 29 raha mila fanazavana fanampiny ianao na ao amin'ny FB amin'ny anaran'ny Ando Rabekijana tena marina solo miana tareto any zalahy reto tena tsaroko lesa raha manatso legisa be tareo liana tariny ao amin'ny Caribe Hotel indray amin'ny 15 volana Décembre andro sabotsy moa zany izy io amin'ny 7 ora hariva ahitantsika ny Jess Flavioane Kougara ary Tito ahora fanoatra azy Tito sa ino fa sady efa misolomaso ianao tsy mahita za koa ny tsy mahita io lesy mpanjaka mba jereo misy ny solo mena day any fatoko ohatra mahita ny sarany Saïda koa ary ato ao amin'ny Caribe Hotel 26 Analakely ny vidipidirana dia 2 alina ariary réservation kosa dia 3 alina ariary raha mila fanazavana fanampiny ianao dia miantso ny 020 22 629 31 na 033 15 629 32 somary kelikely soratra dia tsy tasaka ho an'ny ty ndray zoko be anankiray ty zoko be tena zaiko ty mahafinaritra ary tena reveko mihitsy dia tsy izy zany fa i Rija
raha manontoanina indraindray za rehefa le somary kelikely zay de misolomaso de misy miaraba ahoana misy rija elaela anao tsita tsy mitoviko za olona maintimainty keliko de rijana manontoanina koa za amin'ny plaza Ampefiloha ny zoma 4 Desambra manomboka amin'ny 8 sy 30 minitra 4 amin'ny 8 ora sy 30 minitra i rijana manontoanina dia ny vidim-pidirana dia 30 000 ariary dia betsaka rehefa tsara le izy tsara io fa de makanisa any aminy ianareo raha hijery azy zay zany ny agendantsika aloha zany so de mbola misy ka za aloha mbola misy ato ka tia indray moa zany dia izandray izy teo tsy hitako indray nalehany teo marina mafy ty kosa dia tsy manana tsy hita le izy ity kosa dia ny namana Lola ao amin'ny glacier amin'ny 4 ny volana Desambra ho avy zao manomboka amin'ny 20 ora alina Lola lay pira lava be indrindra ay mbola misy any koa dia fandraisana anjara dia 10 000 ariary io misy animation star amin'ny fotoana io misaotra Erika are tsisy an'izany ka lesika tosika fimehezana fa tsy fitsika izay indray no hitantsika ao amin'ny kaimatsavola ny zoma fa 4 ny volana Desambra amin'ny 3 ora ariva izy io no manomboka ahitantsika Mirando Godara izay samaraina io ahitantsika ny Arohima ihany koa de Ifinaingo le tovolahy potrapotra mahafatifaty de Tsingetrima raha te tsikitsiky indray aloha nareo zany tam'ireny afaka n'ireny confinement reny de mitongava amin'ny kaimatsavola fa efa elaela izy IKM any anareo fa tsy 1 kilometra IKM ka efa elaela ny sasany tamin'izy reto tsy tazatazana ny akatsehatra de zao iverina aminareo ndraika de mitongava maro eno e tsy misy vidim-pitirana ngamba anao kely tam'izany taorian'le fidirako faran'le teo le tamin'ny telefona tapaka ny jiro ety aminay ka tsy miantso jirama fa de eto amin'ny rivotra mba miantso jirama satria efa misy numéro fantatro tia jirama tapaka efa adiny ray mahery zay ny jiro ety amin'ny faritry faralaza talata maty mino angamba efa herinareo zay hitako tapaka connexion la tapaka anko ampalelo mihitsy zay de veriko fa zany diso zany hoe tsy mba ty de tsy mijery nerisy tapaka le jiro tsy de maninona le satria mba mangingina eto ny resaka agenda dia ny tarika ny omaly ny afaka maly ary ny taloha rehetra zany hoe misy any Goty Lily Bravavy dia i Salomon de Zozo ao amin'ny Le Pavé ao Antaninarenina zany ao amin'ny Le Pavé amin'ny 12 Desambra andro zoma io 12 Desambra zoma eo amin'ny amin'ny fito akaiky ngamba tonga kosa ngamba raha mengy amin'ny 10 eo taminena eo amin'ny amin'ny fito eo na amin'ny fito sasany io mbola mafisana tsara fa de zay ny embona sy tsay sy kanto sy kalo sy ny rima miaraka ao Goty Lily de Zozo de Salomon zay tena mbola ao tsara ary tena iaraka amintsika amin'ny fotoana io ny amafisiko kely fotsiny fa tapaka teo fa tsy tafiditra voaolana le fandresako teo zany ohatran'ny hoe fanolanana fa tena voaolana ny ala voaolana le tanindrazantsika voaolana ny afo ka tsy amiko tsy mitondra inona ny fanazavana hoe zao ny antony sy zao ny antony hoe ny mpitondra mpanao rebikombo makatry makaroa mandoro de miverina de mihinana eo ny omby ny mpanao tavy de satria kolotsaina io de sarotra be ny anazava misisisy efa constat zany zava-misy zany kina ny hevitra ary zany satria anisan'ny mahatonga ny rano tapaka sy ny jiro tapaka nkeny ny resaka tsy fisian'ny ala sy natrany teo zay efa anisan'ny nanoro hevitra le sivista io azo ampiasaina io ary azo isaina anisan'ny fokotany eto Madagasikara ary ny fomba fijerena sy fampianarana mitety vohitra ahafahana manazava amin'ny olona hoe na tsy nanakanina raha ohatra ka zay ny mampinakanina anareo mandoro efa diso le izy amin'izao na fomban-drazana tahaka n'inona araka hoe tsy misy kanina ny omby rehefa ohatra ka tsy mandoro de efa diso zany zao satria misy ako ny hafa ny akafo voaolana ny firenena voaolana ny ala voamaly tamin'ny faritra Ambatolaona makany Mantasoa iny zay may iny faritra Ambatondrazaka amin'ny ilanetsana Ambatondrazaka tamin'ny herinandro may io amin'le resaka hoe sady mety olona mpanolana any nge le mandoro ny tanety io fa le resaka le ndresale namana teo torapony le izy le resy alahelo hoe raha ny ana aloha raha ny hafa zany ny tratra de le fanoto asina totakay fa raha ny tena zanako mivantana kosa ny tratra n'le izy hoe zany ola mananjanaka kely
de zay le hoe tena torapoan'ny dadan'ny solo le izy hoe tapahako ny lohany de tapahako ny lohany ataoko maheno marary aloha de avy eny zany efa n'olo tena higadraka zany le olona am'izay lafin'izay satria le pourtant io efa torapo le izy ohatrany hoe vengeance personnelle sisy satria sahirana tsy nakoatahoana miresaka fitsarana manahirana de namantsika mpanakanto moa efa maly moa no nivoaka ny fitsarana dia volana sazo miantona de mba ny fanantenana aloha zany anao appel de mba ho afaka madio fa tsy lasa misy ahatra miantona indray sotra zay ny fidirako androany misy avy amin'ny namana fa aizandray izy teo hoe avy amin'ny namana anankiray zay izay very nisy naka tao anaty fiarany teo agadim-bahoaka teo ny kitapo mainty aza mitondra kitapo mainty fa reny angalariny zalafoany kitapo mainty misy ireto zavatra ireto izay amin'ny anarany Rakoto Andriatina Julien dia carte bancaire BNIS BFV izy io karapanondrom-pirenena dia permis de conduire efa tamin'ny andro taloha zany hoe misy an'le volet rose reny le izy le mikopaka dia resy karazana lakile BDP de misaotra betsaka ho an'izay amin'ny vaovao na manatitra an'io atia amin'ny RDJ na miantsony 032 571 51 fa misy valisoa ary tsy misy arakaraka rehefa atao ohatra ianao iantso an'io de atero aty amin'ny RDJ aty le izy io avereny le izy fa tsy voatery enao akory nakan'io fa mety matsipitsipi le olona koa io de raha hitanao io tompoko de avereno antsoiny 032 561 51 fa isy ny valisoa omenanao tsy misy arakaraka rehefa hoe tsisy arakaraka io de tsisy arakaraka zay ny kasika aniny zavatra very anankiray iny tsisy azondatsony any fa zareo avy any Jordan indray no miara-ory amin'ny fianakaviana ozy izy de mba ataovy tonga ozy izy niafatra amin'ny falasany Ramorisy am'izao de mirary fiononona feno no antsika rehetra mpakafy rivotra de ho an'ny fianakaviana ihany koa. Tena fampangala lehibe ho anay aloha zany izy fa dia ohatrohatry zao nge feon'ny Ramorisy mpanjaka ataovy nge feon'ny Ramorisy mba hanatsirovana azy kely alefa so nge mpanjaka ohatry zany efa Allô, miarabonareo e. Ohatran'izay izy zany. De asina le hira kely zay misy hira kely, misy hira irainy tsy lay. Tsy mihira nga maloha androany Maloha tsy mihira aloha. Fa hoana ianao tsy mihira Ka le orana tsy avy fa avy izy taminao maliko. Ka io zany orana tokony ataonao zany hira tokony ataonao hoe avivira orano. Karaha vo avy ny orana de tondraka ny ety aminay Besaretiko. Tena ohatr'izany izy ohatr'izany le feony ary izy de sarotiny tokoa tamin'io resaka Besarety ary misy fomba filazany zavatra izay izy tsy miteny zavatra ohatrany sarisary teny ambadimbadika izay fa rehefa tsy azonao an'io le izy de azonao rapitso zay zany ny Ramorisy manana zay fomba filaza zay le izy ka zay manatsofina aoka izy haino zay le anazy miteny zavatra betsaka misy moa le ho an'ny olona zay nianatra ny atao hoe art dramatique de mahafantatra hoe inona natao hoe non-dit raha malagasy izy de hoe lazaina takona tsy lazaina le izy fa takona any ambadika any ary io foana mahatonga ny tsikera amin'ny cinéma malagasy ny tsikera amin'ny cinéma malagasy matetika voateny le zavatra tokony tsy ho tenenina satria fantatra any amin'ny cinéma tokony tsy miteny hoe aza mihatsika pileta amin'ny fahany ity atanako ity tokony tsy miteny an'izany tsony tonga de hita fotsiny hoe ay tena misy raha vao mipozinao fotsiny manaiky de efa fantatra hoe pileta amin'ny fahany aza jerenao za rerika tsy zakako de anankiray azony daka mandrivorivony tsy mbadika avy ambadika ary eo anao zay vao fay tsy mila an'izany ka de izay le teneniko eny eo ambadika misy zavatra tiano tenena misy ihany koa raha ohatra ka mianatra an'itony fomba fanaovana an'itony rédaction moa zany natana dissertation de misy le zavatra hoe misy ny hoe ny sens propre de ny sens figuré zany hoe le zavatra tenena zany rehefa miteny hoe oentsikilaintsy de misy propre le oentsikilaintsy iny hoe le inona ny tiako tenenina amin'iny de misy ambadika indray ny tiako tenenina raha miteny hoe oentsikilaintsy de inona asonao le de ny oentsikilaintsy de efa nisoratanay sy honora any amin'ny omidasiny omapia fa izay ny namorona an'iny fa tokony niarovanay
ary de zay mihitsy ny atao hoe omda ho an'ny zompamorona raha ny resaka kanto no resahana. Ao anatin'io ny sary ao anatin'io ny asa soratra ao anatin'io ny ho an'ny ary izy averina foana fa zonim-pamorona. Misy nge ny olona malaza be mihire fa interprete reny fa tsy namorona fa misy ny namorona fa misy ny mpihira sady mamorona ohatrany hoe i Elianta zao namorona fa nitandre zao la rasa izany Elianta zany tsy hainao hoe zany popy zany i popy misy hoe namorona izy de misy hoe tsy mamorona izy fa de ohatran'izany koa ny zoky bodo misy hoe mamorona izy de misy hoe tsy namorona izy fa interprete de ireny ny raha mamorona ianao de mahazo zonim-pamorona fa ny interprete mbola tsy ao amin'ny omda aloha fa ny mpamorona ihany ao. De raha ohatra indray ianao hoe propriété industrielle, raha ohatra ianao zany mamorona an'ireny logo hoe mamorona anarana zavatra, anarana orinasy, mamorona zavatra kely ohatra hoe zany namorona ny Maintso Kilaintso ohatra dia alefa any amin'ny Omapi. Reny zavatra ireny de Omapi indray miaro anao amin'ireny indrindra indrindra fa namorona orinasa ianao ka mitondra ny lohateny hoe le garadradraka ny anarany garadradraka ny orinasako de raha vao misy manao mitovitovy amin'izay de fa azoko enjena araky ny lalàna izy. Zay mahatonga le marque déposé. Izy io de zandriny marque Rakotoarson, i marque déposé. Zay ny dikan'iny de amin'ny Omapi indray iny. Misy fotoana angamba nitondrana fanazavana lavalava amin'izany anasantsika ny zareo manam-pahaizana momba n'io sy ny mahafantatra kokoa fa tsika moa zany zay eto tompoko tsy tena mahafantatra fa misafosafo. Dia misy ny tena mahafantatra. Misy avy maintsy hoe miakatra eto anazavazava amin'ny Tsipriana kokoa. Amin'ny Tsipriana sy amin'le tena izy amin'le zavatra resahana. Tsisy tsony ve ny agenda atsika ato e? Tsisy tsony ny agenda fa de agent-bavy sisa mibetsaka le mijerany ato fa tsy nahita tsony ay misy an'ry Gasbandy. Ay Gasbandy moa naralerony teo tsy mona na zalazy efa intsika teto izy omaly ny nisy andro ponina ve ponina ka fa tsy ponina ponina ndray ponina fa tsy ponanao zany ny Gasbandy zay ahitana ny ponina dia i Jimmy Harrison de Tojo ary Rolly dia anao cabaret lehibe ao amin'ny espace Teratsiadana amin'ny zoma ho avy zao amin'ny 120 ora ny izy io dia ny réservation 25 000 ariary zay efa kely ho sisa raha tsy efa lany zay efa lany ozy izy omaly efa lany kaika fa ny fandraisana anjara dia 20 000 ariary tongava maro ny mahafinaritra amin'ity hetsika ataony zala ty de izy efatra amin'ny rahalany eo de izy efatra amin'ny rahalany ihany no mitendry sady mihira manampeo daholo ireo ary lavalava volo kely reny lavalava volo kely zala ny anankiroa telo ke lava volo le alavao volo lary rolia dia ny zavatra vao marika koa amin'ilay afisy zala manao solomaso mainty daholo le rony zany io zany dia fanafinana le maso makafoka laingako zany seo de iantso indray lary rolia de teniteny foana io mahafinaritra tika mpanao spectacle daholo le spectacle tiako tenenina ny rehefa miseho sehatra zareo de tena hafa mihitsy fiseho an'ireo azonareo mihitsy le zavatra tiako lazay mahay mihira raha iponina aloha zao no jereko manokana de izy moa zany mifantatro amin'ny zareo reny de amiko tena hoe mahay fa nga mbola tsy hitanao daholo ireo rehefa mampanisy mihira ay zava-doza amin'ny tany mihitsy ireo izy io moa zany mbola tokony misy fanampinampiny reo misy maromaro izy mbola manampahaizandreo ka io zany appréciako anareo mihitsy tsara zala mba handalo ihany reo ohatra ka ampidiriny lisany fotsiny le gratos ve hatramin'izao mbola tsy nisy naka le karapanondro ny dimbiny aina Rakoto Malala ranamana moa zany mipetraka Tsirabe tao Tsirabe kainy natao kaiko fa mipetraka ao Ambodiady Tsirabe fa sa Ambodiady eto tanàna zany de sady misy permis de conduire miaraka am'le izy fa biométrique moa zany de raha enao zany za filazana zany de miangavy anao ho tonga aty amin'ny RDJ tondra karapanondro tena enao le izy
le karapanondra ty fa mianiany zay fa efa nisy naka zany le permis teo sady permis vaovao a le permis tena miaraka amty karapanondra ty zany naranara foana ihany mitondra le permis vaovao le vaovao reny tsy reo ny ombady de fa narino sady manina narinao sady ny permis anao hitako de na zay olona mahafantatra anazy zany raha ohatra hoe tsy maheno radio izy de zay olona mahafantatra ny dimbiny aina rakoto malala de mba ampitao aminy de mba izy no maka an'le izy aty de zay décembre tsika zao voalohan'ny volana décembre tandritandrema ihany fa sao de tratry ny taony io mila mitandrina kely tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra ny amin'ny fiainana ry mpitondra moto mitandritandrema ianareo fa ohatra ny matetika moa zany tsy hoe finonompoana izy ty na hoe inona fa misy vazivazy ratsy manao hoe rehefa tonga ny fotoana ohatr' zao de hoe manao inventaire Andriamanitra dia eo ihany koa zany ny zavatra anankiray fanamariana kely mahafinaritra tena mahafinaritra somary ohatra ny vakivaky pneu zay aho omaly le izy eo amin'ny tanànany le tanànany moa le ompitany le eo amin'ny lalamby le rehefa mandeha le BNI io nareo de mandroso de vaky ary le pneu eritrereto zany andeha hitady mpanao pneu aiza ary akaito ny atairako sy ny hafaliko fa eo ampitanay eo akaikin'ilay restaurant number 1 misy mpanao pneu misokatra 4 ora amin'ny 4 ora 7 andro amin'ny 7 andro akory ny hafaliko sy ny atairako fa kay velasa misy an'ty eto ahy tsy nandeha lavitra itsony eo akaikely eo tsika eo omaly fa omaly tena sokatra omaly taitra mihitsy aho ary dia fifaliana tsy ombotratra ny anazy satria tena pita kely teo ane de vita sady zalany nanalan'le pneu izy nanamboatra an'le izy de ny tambolise moa zany de teneniko eto le tambolise de teneniko eto le izy ka tsy zany le so nafinaritra tokoa satria na ny mpitondra taxi zao omaly nanomboka ny amin'ny arivo lasa feno makeo satria ireo koa zany hoay zara rehefa tena raikitra ny rehefa amin'ny alina enao no simba de za mitena anareo fa eo zany izy akaiky number 1 dia misy an'izay vilka nampefilo zay misokatra 420 ora amin'ny 420 ora sady tsy dia lafo le izy fa tongava maro makeo fa de tena faly aho omaly zay ireo anisy an'ty teto italake eo ary zao taitra mihitsy hoe velasa zany omaly mihitsy io no sokatra omaly raha zany ve raha fako omaly io sokatra efa hitako io tam'leo vaky eto le pneu vaky eto le pneu sy maketsy fotsiny fa za mbola vaky saina be hoay zara mbola hoe ry alavitra be ry akaiky ny complexe ve sa andeha ho ary ambala vao isotry akay le izy teo apita teo de nety fa sotra zalahy fa miara-miasa ampanjaka moa ny tena de mila hoe efa nametraka veloma zany tsika zao hoe efa mametraka veloma tsika zao de mahasotsika rehetra indray aloha zany amty talata lakamisy foana koa koa tena manina izy ianao manina amaranantsika anazy mbola manana efatra amin'isika de misy an'ilay ilany Stéphanie zay nandraisany anjara mikasika an'ity resam-panolanana ity zay ira manokana atao anatina fandavatena le izy fandavatena tsy nisy mpiantoka tsy isy ninona fa de hoe zay ny fandraisana anjarany amin'ny ity resaka ity fanentanana amin'ny herisetra alefatsika liza efa mandeha foana eto amin'ny RDJ zay isorana ny RDJ mihitsy manampy ty raha ity ka de alefatsika le izy Mba mieritreretanao lehilahy olombelonanao karazany tsaiko baka ianao niboaka tonga ho azy sakamvehivavy izano ny kolokolo azovinonana mianono sa
mahavelona ho azy teo fony ianao raha tsy vehivavy de ohatrereny ve fanajana sy nanaovanao azy de ohatrereny ve anao lehilahy zay natera-behivavy olombelona ihany ve sabiby tsy mana-tsainy safady volobe latsaka an-tany no de samamonomono vehivavy tsy tazany fa de mbola miany fanolananako zazakely tsy ampotoana salasala mena vava manaonao foana tsisy sasa adala ny lehilahy zay mahasambanao an'izany Rambazo atao amboary kely ny lalàna pakoatsay tsofana ny adalàna reo erisetra manjo ny zaza mambehivavy ny olo-dehibe mbola mety matandro ny zaza kely ratsy simba de maty ary le navandoso de vitrany hoe any am-potsy ramoko aloha zay tsy mahampy olombelona ihany fe sabiby tsy mana-tsainy safady volobe latsaka an-tany no de samamonomono vehivavy tsy tazany fa de mbola miany fanolananako zazakely tsy ampotoana salasala mena vava manaonao foana tsisy saina sa adala ny lehilahy zay mahasambanao an'izany inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay maneva iny zay manasa olona alasinainy taratana lavibilaka misy moasaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra e tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana e Orange. Galana, miaro ny fahasalamany Pante Taxi B. Sandahana et compagnie. Question. Qu'est-ce qui est d'une blancheur éclatante, souple et parfait pour vos imprimantes, fax et photocopieuses? Facile. Paperline A4. L'idéal pour tous vos tâches bureautiques. Impression noir et blanc ou couleur. Et totalement multifonction. Paperline, le choix de votre succès. Distribué par Sandahana et compagnie. Tongindray Noël io! Entana isan-karazany indray no hita ao amin'ny promotion folie spéciale Noël et fin d'année ao amin'ny parc Gigi Rabiarvé.